Ok, ça marche. Ok. On est en ligne. Hein. Un instant. Eny ary tompoko faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny pejy RGL sy ireo pejy maro samihafa mifandray eto a izay miparitaka mielimpatrana maha plateforme azy moa dia olona maro samihafa samy manana ny zone d'influence ny tsirairay fa avy eto moa no miainga ny partage dia afaka mipartage tsika izay tokoa aloha zany mba hiangavianantsika mpanaraka ny pejy sy izay hoe raha tiatsika ny hitosevantsika olona faran'izay maro dia mba tsy ho faly manao j'aime fotsiny tsika fa ny mizara mihitsiny satria miankina amin'izay ny hainoany olona azy. Voalohany indrindra dia fialan-tsiny moa no atao satria tamin'ny enina ora no ny fanarahana no nanafarana antsika fa hitanareo fa mbola misy tsy eo ny namanay sasany no ny antony délestage hitanareo fa mbola problème antsika izy io dia tsy tafiditra izy fa dia mbola mety any am-pandehanana eny angamba miaingany fa reo aloha no hatreto no tafiditra faly miarahaba an'ireto namantsika reo ao zany faly izay tazantsika eo any amin'ny faritry Lille iny izy ao i Mostane izay tazantsika eto koa avy any Frantsa ary ao namana Stéphane izay avy any Madagasikara ao Antsirabe ifelana moa zany no atao hoe modératrice mijery ny momba ny commentaire sy messagentsika ao. Reo aloha zany tsika no androany isaorana be dia be ny fahafoizan'izy ireo fotoana. Ya, zay no ela fa tsy atao hoe loha-hevitra angamba zany fa ny fototra izay iaingan'ny ty fandarana ty androany izao carte sur table moa ny anaran'ilay émission dia hitanareo fa tamin'ny fiandohan'ny herinandro iny nisy slogan naparitaky ny gardien de la révolution hoe ady fototra izay ny namana ando no nipoiran'ilay teny fa ady hevitra teo aminay hoe inona no mi-incarné an'ilay combat satria révolution zany misy combat des idées fa tsy combat amin'ny olona akory dia ady tsy hoe hady hoe manady hady fa tena ady tena hoe misy raha latsaka mihitsy ao satria hitatsika tamin'ireny tolona reny nisy namantsika farafakely 20 olona no maty sy izay mbola tsy fantatra ny ambadika any mandraka ankehitriny mbo misy mitondra takaitra ary ao koa ny ratra anaty tsy voatery ratra fizika ateraky ty tolona ity donc zany mbola mitohy ny ady dia napetraka ihany koa anefany ilay hoe fototra natao maitso se permettre ihany zay mba hanana fanantenana na ataontsika hoe indraindray misy atadokivo sasany hoe ohatrany makify tsy tia zany fa atao tsy araka nantenana azy dia aloha ngamba antsika hiezaka ihany mba hametraka le fanantenana kanefany manana fanantenana avec lucidité fa tsy hoe saut dans le vide hoe dia mandeha ho azy eo io fa dia zay aleany any aleany non dia zay indrindra hoe miady tsika mba tonga le fanantenana tsy matonomoka zay zany izy raha tsotsorina raha am'le hevitra le teny hoe ady fototra fa raha tena hidirana lanindalina kokoa dia zavatra telo lehibe no ny fanarahanay mpiray-donakafo ato amin'ity vovonana ity dia voalohany dia ny hoe ny zava-nisy teto Madagasikara sy taty pita ho antsika malagasy na diaspora na any tanàna dia heverinay ary mino fa atsika koa na mieritreritra an'izany tsy tolona politika no niseho teto fa tolom-bahoaka peu importe zay hoe avy tamin'iza iza ny toerany tsy amerina ny historika antsontsika
tolom-bahoaka satria tsy ilay combat farany teny Kianja no resahako fa rahantsika mahita fa fahatezeram-bahoaka efatry zay ny otrikely atao fa misaromana foana zany nandritra ny fitondrana amin'ny fandimby ka misy fotoana no ny zavatra rehetra indraindray arak'le teny hoe singamboly mandavy ny vosotra zavatra tsy napozina resaka bidon ve no napoaka azy ve noko fa tsy bidon fa iny zany dernière goutte d'eau farany fa efatry zay le izy ny tao de hitantsika taratra reny ka izay lay historique le hoe fahatezeram-bahoaka hatramin'izay zay no aminay natao hoe tolona fa tsy lay teny amin'ny arabe loatra na de hoe tsy azo ambanina lay teny amin'ny arabe satria misy mpitolona tsy teny amin'ny Kianja fa misy mpitolona taty ambadika tamin'ny fotokevitra tamin'ny fanohanana arabola tamin'ny zavatra be deabe de mpitolona daholo zay amitsika fa tsy zay hoe teny Kianja ihany ka solo tenan'le vahoaka izay tsy mpiteny de nefa le zava-misy masina zao fotoana zao dia lasa zay avo feo no tompon'ny teny tanareo efa misy fivoripokon'olona reny misy olona tonga de te hametraka ny azy de zay bebe feo mibetrobetroka dia zay zany ozy ny fokon'olona dia iza moa zany le tady bebe feo mibetrobetroka eto amin'ity tanàna ity fa ny politicien satria ireo manana moyen télévision manana moyen radio manana moyen gazety manana moyen arabola dia mipetraka ny lobbyna de ireo foana no hoeny maraina atoandro hariva ary lasa ohatrany hoe tsisy afa-tsireo ve zany fa le vahoaka ve zany tsy manan-kevitra fa zay tapaka zareo amin'ny lapam-panjakana na anteny miram-pirenena io na anteny miran-dolo io na gouvernement io de hoe zay ny feon'ny vahoaka taoko angamba fa tsy marina zany fa le majorité silencieuse no solonay tena ka mba hiezahana ny mampivondrona am'izany ny andro faharoa dia hoe mametraka balise zay koa ny tanjon'ny ady fototra le balise zany dia tsy hoe kory rehefa niaraka ny tolona dia hoe kaza mba mifanao an'izany fa tsika ne ray ihany raha-pirenena tsy misy ananakavana affaire d'état tsy misy hoe ka tontonko ianao na tantinako ianao misy olona mety tena mpinamana be misy hatramin'izay fa mety tonga eto vao toeny isaraka ny lalana tena ça peut arriver ary ça arrive donc tsisy nenina ny am'izany satria tombotsoa ambonin'ny firenena ka le balise aminay tsy midika hoe tsy fitiavana io ma somara itsy amitsika le tena makafy olona fa tsy tolona hoe ohatra tsy mety fa manao langage nampanohatra ane nareo zany fa maninona io mbola vao tsy ampirovolana koa ohatrany hoe karazana hoe mila sosotena zany le olona non ianao rehefa mitondra firenena tsy sosotena fa natao hitarika ary rehefa natao hitarika ianao dia tonga de avy hatrany vonona amin'ny zavatra rehetrarehetra ka balise no asanay fitiavana zany io ne azo atao de mety merci président dia tehaka de vita dia avy eo ifanometsiny rapitso ka rôle anay zay on appelle ça en vazaha le sale boulot tsisy te hanao an'io mba samy teo bien vu daholo de mba mahazo bisou mahazo bonbon mahazo place fa tsisy te hanao an'io satria mba teo tsara image amin'ny mpitondra de am'izay mety mba mahazo ministère mba mahazo chef de région kely de tsy fotoanany fitenenana zao satria mbola mitady place ny sasany de alors raisinay le sale boulot tsy hoe au risque fa sura tsy azo toerana mihitsy zahay tsy mampaninina fa tsy maintsy atao le izy fahatelo dia hoe manolotra vahaolana nareo mantsy miteny hoe ny sasany moa zany fa tsy anareo hoe nareo moa zany dinona mba ataonareo tsy ty émission ty marina fa Facebook no tazanareo eto fa tsy influenceur zay reo samy manana ny asany reo olona tazanareo reo misy olona économiste misy olona misehatra juriste donc zany ny olona sur terrain reo fa tsy olona ny ambony latabatra zay manana ny traikefany ka hoentiny maimaim-poana ho an'ny firenena fa eto karazana solona télévision satria zay tsy afaka mba miseho télé sy gazety tsy anafiny zay fa zay fa niezaka nanatona chaîne télévision maromaro fa nanakatom-baravarana anay zareo tsy fantatra aloha hoe par hasard hoe ngamba mety sahirana zareo ianao ataontsika hoe zay mety mbola be ngamba ny olona efa tokony ho alahatra alohanay fa nagagagaganay ihany ny manazava zay de rehefa nanazava zao ina ny tianareo atao de zao ny zavatra ho tianay ho atao de reto ny intervenant de tonga de tsisy toeny
un peu bizarre ihany hoe efa mandeha sady ve zany ny fisivanana ny olona mahazo mena fitenenana tsy haiko aloha fa mahavariana raha ataontsika hoe plateau télévision ray de mba hoe je comprends fa tsy ray fa maromaro de ho zay hoe bon alors tsika andeha ho aty amin'ny Facebook na de tsy mahasiaka ny olona rehetra zay mety fa tsy hoe kory manao influenceur hoe mba vidio ty kitapo ty na vidio ty ranomanitra ty tsy andamy andro am'zany zay zany le izy ka ny solution tena misy ary zay no antony atongavanay eto am'izao alina izao sy zay mbola herinandro hafa ndray zay ka maha tsy hibahana toerana ela fa reto misy namako miaraka amiko eto dia tsy haiko hoe izy amitsika no andray anjara fitenena voalohany miainga avy am'izay voalaza zay mety ho resaka ihany izy paster ok faly miarahaba atsika mpijery mpanaraka ny pejy rehetrarehetra efa deuxième programme émission antsika moa ty araka ny tenin'ny paster atao tsy hanampy betsaka fa mazafa moa ny teniny teo tsy influenceur zay tsy mitady laza tsy mitady seza tsy mitady toerana fa mba manana etaeta ahita izao firenena atsika zao misandratra araka ny aditsika hatramin'izay moa hoe fiovana fanarenana zay ny tena foto-kevitra nijoroana fa magaga moa be de be namana tonga miteny indraindray miteny mihitsy ana Facebook hoe tsy reraka ve nareo manao opposition de valiko tsotra ho an'ny namana rehetrarehetra amiko manokana tsy resaka opposition le zavatra satria mety diso aho fa ny opposition manko misy zavatra ray miseho nataony napetraka de toerina matetika amintsika malagasy ny opposition rehefa tsy tianao le olona de zany ny opposition nefa le olona mivoaka manao zavatra tsy misy foto-kevitra hijoroany samy hafa amiko manokana zany fankalana fa tsy resaka opposition ny opposition amiko rehefa misy programme zava tiany tolo-kevitra hitondranay de misy olona mipoitra avy any hoe tsy mety io fa tiany anay fa alefaso ohatran'ity zany opposition amiko teneniko ihany hoe tsy opposition zay satria ohatrany hoe mbola tsy nipetraka kory ary le zavatra nangatahana aminay io fahitako anazy amin'ny foto-kevitry ny jorinay tsy Rajoelina sy Andriamatoa Amravatomanga ihany ny olana fa nisy olana foana zany teto Madagasikara de le olana tsy mety voavaha fa isika malagasy zany faly manenjika an'le olona rehefa lasa le olona de ohatrany hoe efa milamina daholo zany ny rehetrarehetra fa le zavatra nieritreretina petraka tsy mipetraka akory le zavatra niadina tsy azo akory gaga androany mbola misy olona mieritreritra hoe ny namako za avy anavaratra hoentiko avy any foana zany foto-kevitrako androany misy olona miseho misy hevitra hoe miady hevitra izy hoe fa maninona miana aminay ohatr'izao maninona miana aminay ohatr'izao tany amin'ny 2009 ane efa nangatanay le zavatra ary olona mitabataba miteny an'io androany tao amin'ny fitondrana nisy izy nanomboka 2009 fa tsy niady an'le zavatra izy de androany ndray izy hoe masina noho ny rehetrarehetra
mitaky an'le zavatra. De manahirana ihany manko rehefa mamaly an'le olona ianao ary le olona tena mahay misolelaka satria nirodana zao ny fanjakana le teo efa mijapa am'le vaovao izy. Io manko itenenan'olona zay hoe opposition ve zay? Zany le pratique zany le fomba fanao zay manahirana anay satria fantatray tsara hoe na misy finiavana madio mazava any amin'ny colonel sy ny mpiaradia aminy fa raha mbola reo olona reo manodidina sy miditra amin'io fitondran'io tsy ivazany ny olana ary vao maika hitombo. Za moa tsy hanao avocat du diable zany hoe hiaro fitondrana teo aloha fa anisany namatotra iny fitondrana iny reny olona reny amin'ny zava-miseho fa reny olona reny ihany rehefa aveo zay manko tiako atsipana amin'ny colonel koa hoe reny olona reny voalohany miazakazaka makao mandray fitondrana manao le merci président osy pasteur teo nefa rehefa misy zavatra mivadika io na mipoka io na tsy mety io reny olona reny mamadika anao voalohany mon colonel. Reny olona reny mitsipaka anao voalohany ohatrany nataony zareo teo amin'ny fitondrana teo aloha ary fa nisy talohan'izay. Ozy moa pasteur teo hoe zay avy feo nieno am'izao tsy teo avy feo zay, tsy te hampiaka-peo zay, tsy te hikritika ninina zay fa ampiko kely hoe tsy ny avy feo ihany ny fahitako azy fa zay manana mialatsiny am'le terme ampiasaiko zay manana fika masiso ho an'ny firenena zany foana zany miazakazaka maka toerana mba hiarovana ny tombotsoany manokana, ny tombotsoany communauté misy azy, ny cercle misy azy fa tsy hitsinjo olany malagasy zany mihitsy. Olany malagasy zany raha namana be dia be vahiny miresaka raha na tia andafy ary mijery hoe le olana misy aty de ohatrany hoe tsisy dikany zany olana any Madagasikara zany mila finiavana, mila volonté. Fa moa ve reo olona miazakazaka mitehaka sy mitady toerana sy mitady fanjakana zao manana an'izany volonté zay ny sosianay zay am'le ady fototra fa tsy hoe te hanohitra le fanjakana misy zaranay ary hoe tia ny hevitray iny tsy voatery ny hevitray marina mialatsiny kosa fa alohan'izay miteny matetika koa mandray hevitra maro avy any amin'ny faritra maro mieno miantso ny tompon'andraikitra indraindray ao anatin'le administration raha ny taninay miresaka hoe ahoana ny hevitrareo amin'io zava-miseho io fa maninona io fandraisana andraikitra io décision mivoaka io de ny ao anatiny mihitsy le administration ana ministera ny chef de service namany be dia be manao ny commentaireny de enoiny de ataony analyse ary tena mitombony, tena marina, tena misy an'izao fa zao anie ny antony io izy ray ihany ne ao ambadika an'io marary ihany ny saina, marary ny fo fitakiana rehetrarehetra tanora maty ny olona fiainana tsy zarizary nefa misy olona sasantsasany tena hoe izy io manko anomezako tsiny asika malagasy ihany indraindray satria avy am'le fiarahamonina atsika ihany mahatonga reny olona reny satria atsika ihany manosika azy mitehaka azy rehefa mieboebo ohatrany hoe mampirisika anazy hoe io fa
mahay politika le ry satria mahay mivadibadika. Mahay politika le ry tena mahay izy satria manana izy ananany rehetrarehetra. Fa tsy haiko, mety diso ny fomba fijeriko fa zay ny olana misy amintsika malagasy, ataoko hoe amintsika malagasy, na avy any avaratra, na avy any atsimo, na avy any atsinanana, na avy any andrefana, na afovoany, mitovy ny olana misy eo Madagasikara. Fa zao kosa rehefa misy olona samy teny foana, indrindrandrindra be dia be ireo intellectuel miseho miteny fa misy manam-pempo, misy manaratsy de matahotra voaopa, matahotra voapempo, matahotra voateny ratsy de tsy manao ninina fa aleony hozy hoe zao ny fiainako milamina ny fiainako mangina ty antrano aleoko hilamina ohatr'izao miandry fin du mois, nefa le fin du mois andrasana manahirana ihany satria maninona ny fiarahamonina, ny ekônomia, ny rehetrarehetra tsy milamina. Ary raha tsy misy firaisan-kina io tsy lamina zany, tsy lamina zany. Mbola veriko farany alohan'ny omeko namana hafa hoe tsy manohitra izay. Ho an'ny namana mpandefa mesazy hoe nareo tsy leo manohatra, tsy manohitra izay tompoko. Fa mampatsiahy ny fitondrana misy hoe tsy efa tokony ve, efa be dia be niditra tamin'ny fitondrana nangalatra ny hinana nanao izay tiana tao fa aiza daholo ny afara, antsika ve tsy mbola tsy tonga amin'izany volonté zany hoe andao amin'izay hanarina ny zava-misy, hanorina. Misy namana manko miteny hoe tokony ho réforme fa tsy refondation. Azavaina fotsiny hoe ny refondation tompoko avy any amin'ny fototra, avy any amin'ny fondation zany ny amboarina. Fa ny réforme ndio ihany zany trehina kely manao rénovation. Aleo refondation satria amin'ny teny vahiny hoe ny contrat social misy eo amintsika Madagasikara amin'izao manjavona, tsy misy. Itenenana hoe tsy misy satria les nations mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe le vouloir vivre en commun ohatrany tsy mipetraka fa samy mitady io, samy miady ny azy andao. Fa rehefa anao an'izay io ifamono malagasy tsy misy mafehy an'izany isika, na mpanao politika io, na société civile io, na miaramila io, tsy voafehintsika zany. Ka aleo ve dieny mbola tsy tonga amin'izany, andao andamina, andao ifampieno. Zay aloha premier partie de misaotra anareo rehetrarehetra. Misaotra ny Mostamina mitondra fitenena. Tsy haiko namana Stéphane ve anana olona zay? Eny tompoko. Ya, manamafy zay voalaza teo aloha zay. Zava-dehibe tena tokony atao zany de le fandaminana. Betsaka ny zavatra tokony alamina. Tokony hanana ny toerany ny malagasy tsirairay. Amin'ny resaka majorité silencieuse. Tokony ho reny feo amin'ny vahoaka. Ohatra nanao ny lalàna mikasika ny teti-bola 2024 iny dia tsy tokony ankinina fotsiny amin'ny solombavam-bahoaka na amin'ny manam-pahaizana ny fandiniana an'iny. Efa ny fampiresaka ohatra ny mpitondra sy ny mpandraharaha secteur privé tokony hamparitaka iny lalàna iny ho aty amin'ny olom-pirenena ho an'ny fikambanana samihafa. Tokony hanazava an'iny ny administration, ny ministeran'ny toe-karena sy ny vola, azavaina iny. Ary tokony rehefa mahare an'iny manko ny vahoaka
amin'izay fotoan'izay a mbo mety matoky ny fanjakana ny vahoaka satria misy fanarahana ao. Tsy fantany akory hoe ino no anatin'iny lalàna ny teti-bola iny, chiffre no ao na tableau. Tsy ampy zay, mila fanazavana iny, mila fantatry ny olona hoe firy ny tahan'ny fitanga vidim-piainana. Iny lalàna iny ve mamety tontolo iainana ivelaran'ny Valalabemandry ohatra, tsy de misy fitanga vidim-piainana loatra, misy fandriampahalemana, mampite-hiary ka apetraka amin'izao fanaovana fanavozana zao ao amin'le ady fototra, dia tokony horeny feo amin'ny vahoaka naiza naiza. Mety misy miteny hoe tsy takatry ny vahoaka zany lalàna mikasika ny teti-bola zany. Fantany io nataoko hoe tambanivohitra tsy mahay mamaky teny sy manoratra raha rehefa miresaka aminy ianao de hainy io, fa tsy ambaniny izy akory, na ny faritra zany na amin'ny sapany isan-karazany. Ka eo ihany zany rehefa misy zavatra atao ataon'ny fanjakana ao anatin'ity fanavozana ity, de tokony ho fantatra ny zavatra ataony, tokony hazavaina. Any atsimo ohatra zao, rehefa manontany ny namana any atsimo dia manao ahoana ny any aminareo any amin'izao fotoan'izao, de mangingina daholy, tsy fantarao inona ny ataony ety Antananarivo, very fanamboravelona, zany zavatra miseho any. De raha ho tonga indray zao ny tadinin-doza ohatra amin'ny resaka cyclone sy ny isan-karazany, de ahoana? De ho sahirany zareo. De zay zany zava-dehibe hoe tokony mba ho jerena, tokony ho atao zay andrenesana ny vahoaka, fa tsy avela ho manao tokantrano miony fotsiny ihany ary ama olom-pirenenan'ireo olona reo sy amin'ny maha olona, zany fampandrosoana maha olona ny tokony atao. Ka zay zany no angatahana amin'ny mpitondra fanjakana hoe mba velaro ny fandinihana, ny ady hevitra, akao hevitra ny olona, satria zao tsy ny fonctionnaire ange, na manam-pahaizana ange, na ny solombavam-bahoaka ange no hanao ny fiariana, fa ny tokantrano tsirairay avy, ny orinasa kely madinika, ny orinasa lehibe moa iny de fa mandeha ho azy. Ary tokony ho lanjalanjaina koa ny zavatra atao amin'izay fotoan'izay. Tokony homen-danja ny orinasa madinika. Raha tsy zany, inona ny zavatra iseho? Lasa ny secteur informel, miantaka amin'ny secteur formel zany reny orinasa reny, dia mba hahavelona azy de tsy maintsy manao an'izay izy. Fa tsy hoe rehefa mandoetra ianao dia tafiditra secteur formel. Ary lanjalanjaina koa zany ny fijerena ny pression fiscale zay napetraky ny ministeran'ny finance moa. Satria amin'izao andro sarotra zao de efa minainaina ny olona amin'ny fidangan'ny vidim-piainana. Na de ny tena ary amin'ny banky fohibe hoe 700 ny tahan'ny fitanga vidim-piainana, kanefa nombe 100 ny fampindramam-bolan'ny banky fohibe amin'ny banky tsotra, de efa any amin'ny 100 any zany na mihoatra noho izany ary ny fitanga vidim-piainana. Ka rehefa ohatra hoe mihoatra ny 100 ny fitanga vidim-piainana de maneran'i Madagasikara, de ho betsaka ny alabotry, tsy mila mandeha any atoerana akory. Ka zay fandriampahalemana raha vao tsisy de tsy afaka mokatra ny tokantrano tsirairay avy, tsy afaka mokatra ny orinasa madinika, tsy afaka mokatra ny coopérative. Zay ngamba ny alohany tompoko. Ya, misaotra ny Stéphane. Izy moa dia arak'izay fanazavana zay izy misehatra ny ato amin'ny ekipa ato amin'ny resaka ny économie. Tsy haiko namana faly ve manakolazaina sa
Ia, miarahaba antsika rehetra, miarahaba ny pasteur name fitenenana. Faly ny fiantsoana, faly dia olon-tsotra, mpaneho hevitra, maneho hevitra ary tia manaraka ny fiainan'ny fiarahamonina malagasy sy ny raharaha politika, dia mba mitondra ny anjara biriky kely zany atao anatin'ity gardien de la révolution ity, noho izay fanosehany fitiavan-tanindrazana izay. Izay moa no nampifandray anay ireo tsirairay avy, dia hevitra noho ny fampizaraina, dia izay ny avondrona ho zaraina amintsika malagasy rehetra, izay niarantolona. Ary ety dia maneho fisaorana sadina efa nataon'ireo namana raha tamin'ny fandarana voalohany tamin'ny herinandro, misaotra ny nanjay anjara rehetra na teo toerana na teny an-kanja na ny avy lavitra tamin'ny fomba maro samihafa. Eto nefa dia misarika ny saintsika malagasy rehetra fa ny tolona dia mbola tsy vita, ary ny tolona tena zao tsika vao tena hoe miditra any amin'le hoe tolona raha izay no ilazana azy, satria le teo iny dia fanalana an'le kosy ngeza be nanarona azy tao fotsiny. Fa eto tsika izay mahatonga anay nametraka ny hoe ady fototra, ametraka an'ilay fototra tsara mba hijoroan'le tanindrazantsika i Madagasikara sy isika malagasy indrindrindrindra. Izay zavatra izay zany no ampitaina amintsika vahoaka malagasy rehetra, ampitapitaitsika amin'ny namana rehetra fa ny ady dia tsy vita. Olona naongantsika teo fa ilay fotom-pisainana sy ny fomba fanao ary ny endrik'ilay zavatra tena mbola ao foana zany ny fanetry be ny firenena. Efa nentin'ny pasteur teo ny fanazavana tsotsotra, ary tena amafisinay ny hoe izahay re tompoko dia tsy mpanohitra. Aleotsika mila zarina an'izay tsika malagasy indrindrindrindra, satria tsika lasa manana tendance hoe rehefa tsy atsy dia atsy, tsy hany mihitsy le izy. Firenena era-manana ny antsika io, firenena hitambarana io, anjarantsika rehetra no mitady vahaolana ny ahasoan'izany. Ka aoka isika eo amin'ny fitondrana mba tsy hanao fijery amin'ny fankahalana, fa tena amin'ny fitiavana no hitondran'ireto ekipa reto ny sosokevitra rehetra aroso. Izahay dia tsy hisorona tompo amin'ny fahafantaranay ny marina, tsy hisorona izay hiteny, ary nefany dia manipy sosokevitra ihany koa izay manaraka an'izany. Izany hoe izay tsy manan-kihana fotsiny, tsy manao an'izany ny gardien de la révolution, fa kosa sady mitondra vahaolana ihany, mitsindro sady izay ary misoroka sady no mety ho trangany zavatra isy eo anivon'ny firenena, izay fantatritsika fa firenena efa latsaka katerena mafy dia mafy amin'izao fotoana izao. Ka etona dia mijoro izahay mandroso sosokevitra ohatra amin'ny fanjakana. Andriamatoa Mikael filoham-panjakana, fantatrareo ny lesoka nisy teo aloha, fantatrareo ny zavatra tsy nety rehetra teo amin'ny firenena, indrindra teo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena, dia mangataka izay ireo tompoko, aoka nareo mba ahay akalesona, mba ahay akalesona berikany, tena mba akalesona amin'ny zavatra efa nitranga, mba tsy iverenan'ireny intsony, satria raha miverina fanindroany ny tolom-bahoaka, angamba miala tsiny mety tsy hevitra rehetra ity fa ny hevitra mety izay tsika tafiditra anaty lavaka mangitsokitsoka, mety hiady hatrano tsika. Ny antony dia maro, fa zao ny mba angatahanay hoe ilay fakana lesona dia miainga amin'ny fifanajana re tompoko. Mino aho fa mahita n'ity fandaranty ianao na tsy androany ary, dia ilay fifanajana io ny very teo amintsika malagasy. Nandeha ny fitondrana teo aloha, haitsika tsara ny fomba fanehoany hevitra amin'ny alalan'ny taimbava mahery vaika, ny fieboebona sy ny fanivaivana ny vahoaka, izay tsy ekena mihitsy. Nefa dia raha metraka toky amin'ny vahoakantsika amin'izao fitondrana teteza mihitsy izao, dia aleotsika hifanaja, aleotsika hifampiaino aloha, tena mba mifampiaino, enoy ny feon'ny vahoaka, izay fitarainana atery ny vahoaka dia mba raiso, dia aleotsika samy heritreritra fa tsy tonga dia manao réaction ohatran'ny teo aloha. Izay zany ny mba fangatahana. Ka toy izao fangatahana voalohany izay
anisan'ireo fangatahana lehibe tao anatin'ny tolona tsy tanteraka tamin'ireny fotoana ireny ary mbola tsy tanteraka amin'izao fotoana izao ny fandravanan'io assemblée nationale io. Raha metraka toky amin'ny vahoaka ianao dia mangataka anao izahay hanatanteraka an'ireny teninao ireny. Eto moa izahay dia manana mpitondra teny manokana ny amin'izany ary mbola ao anatin'ny famolavolana ny amoahana hevitra ny amin'ny momba an'izany izahay fa zao ao ny fangatahana ny fandravana ny assemblée, fandravana ny CENI, ianao no teny an'ity Andriamatoa Mikael, ireo institution rehetra zany ny androm-panjakana toa ny ny loolona ny Sénat zany izay efa fantatra tokoa fa tena budgétivore fotsiny io amin'ny firenena, tsisy ilana azy mihitsy raha izay ny anitsiana azy ka aoka mba ho tanteraka ireny teninao ireny amin'izao ary tena fotoanan'izao teteza mihitsy izao hanovanany rafitra rehetrarehetra. Miala tsiny moa fa ianao tena efa niazakazaka mafy loatra tamin'ny fanendrena premier ministre sy nanangana gouvernement kanefa raha ny tokony ho izy tokony teo ny firenena naka recul kely zany, naka fotoana ny firenena tokony naka fotoana kely, naka recul nieritreritra tsara ho aiza ny lalakombany, inona no atao ary tsisy lalàna mihitsy manery anao, tsy maintsy manendry ianao fa maninona ianao niazakazaka nanendry. Izay zavatra zay dia efa ohatran'ny hoe faux pas tany aloha zany nefa najoronao le izy. Ankehitriny dia miditra ao daholo ireo olona ataoko hoe ny akamaroany izay tsy atokisan'ny vahoaka loatra. Izay zavatra zay dia efa nanimba sahady ilay fitediavana sy fitakiana ny atao hoe fanavaozana teo amin'ny firenena izay fametrahana fanapahan-kevitra nyraisinao izay. Dia nefany tsy arakaraky ny ilay lazainao ambava le izy hoe noteneninao ny politika fitsitsina. Toa tsy mifanaraka izany rehefa ajerena ny fizotran raharaham-pirenena satria na ny fametrahanao ministera fanampiny fotsiny ary ny tao amin'ny hoe refondation eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Tsara ny hevitra tompo fa amin'ny hevitro manokana dia tsy tokony ho ministera izany, tokony selula anankiray tao amin'ny fiadidinan'ny repoblika fotsiny io raha izay ny tianao hametrahana azy satria efa investissement hafa indray izay. Ireo ministera rehetrareo arany dia tokony mbola ahena arak'izay tratra satria efa fantatsika loatra fa miopampana anie ny vola laniny ministera tsirairay avy eo Madagasikara nefa misy fironisany, nefa betsaka ny zavatra azo amboarinao, betsaka ny ministera azo atambatra ao anankiray ao. Ka izay ny fangatanay ary ho arosany aminareo ny sosikevitra mba tena iroso tokoa tsika any amin'izany fiavaozana izany, any amin'ny fototra sy ny misehatra ny fitantanan-draharam-panjakana indrindra koa ho antsika vahoaka. Ka mitodika koa amintsika vahoaka. Tsy vitan'le hoe niaran'ny tolontsika dia samy afaka fa tena mbola angatahana re tompoko ny firaisakinantsika rehetra amin'ny hevitra mitovy tanjona dia mba hananantsika gasikara tsara rafitra, gasikara tsara tantana sy gasikara tena maleo tena sy mamom-bahoaka hoe tena misy vahoaka feno filaminana ao anatiny. Izay no katsahantsika fa raha mbola falifaly fotsiny tsika hoe misolo olona dia ny eo ihany eo tena miala tsiny fa mbola ho sarotra ny lalana raha izay. Fa raha mihitsy manantena ary vahoaka malagasy fa raha itsika rehetra no miray hevitra, miray ataontsika hoe miray dia mihitsy, mifamihana ao anatin'izany mba rehefa misy tsy fihetezana miara-mijoro tsika, rehefa misy kosa ny mety tsy maninona miara-mitehaka tsika rehetra ho antsika le firenena, ho an'ny taranaka indrindrindrindra ny asoan'ireny jerentsika. Ka aoka izay le fomba fanao ohatry ny teo aloha mba tsy hitohy izay efa nisy fitohizany kely teo dia aleontsika zany mba hifanaja na eny anivon'ny fiarahamonina angatahantsika vahoaka tena mba hametraka an'izay ny anivon'ny fiarahamonina fa io fifanajana io ao ny zava-dehibe, ao ny fototra iangantsika dia mandeha ho azy ngamba ny rehetrarehetra, tsy hoe mandeha ho azy amin'ny toy ny tsy ho teneniko fa tena amin'ny finiavana rehefa manao zavatra fa mba tsy ho lava loatra dia izay angamba aloha ny teny atsipikely fa misaotra antsika na amin'ny fitenenana. Merci. Ya, misaotra antsika rehetra. Misy moa nareo mandefa fanontaniana valiana ihany zay tsy tena tsy importance sany fa voafetra ny fotoana zay hita hoe pertinent. Misy zavatra tiako iverenana be hoe inona moa no tena andrasana amin'ity transition ity gouvernement hamaolana ve problème quotidien affaire courante ve
sa pro-gouvernement hametraka rafitra vaovao. Raha ny fahalalako azy, raha ny fanarahana sy ny kikana teny akanja azafady, de ity ady fototra ity. Ohatrany hoe olana ao trano tsika zany zao, itokantrano ny ankizy, de tonga dada sy mama, ny fianakaviana, fanaotsika malagasy, handeha hiady fototra. Or ny zavatra tazana, tonga ny olona zay nandeha hiady fototra, tafo no entiny eo. Hoe tsara ve ty tafo ty, kapila ve no ataotsika eto sa tôle. Ady fototra aloha. Donc tena mbola mila force, mila donc any zany izy hoe za mahita hoe lasa affaire courante. Vahana problema vetivety tsy ny akatso, vahana vetivety ny pièce tsy ananina fa la simba vahana, tsisy maharatsy an'izany fa ho lany fotoanao tsika fa le tena ny edivana teny akanja tsisy resaka. Nareo raha mahitsy zao le assise tsy misy miresaka mihitsy fa miteny fotsiny hoe efa volona ny vola. Non, mialatsiny ava zay, on ne marche pas dans une promesse. Ny FFKM nitarika an'io entre resak'olona amina interview fa tsisy annonce officielle. Donc zany on est dans un flou administratif. Zay ny zavatra misy am'izao fotoana zao. Tsy fantatra hoe sur quelle base. Ino tsika zao, transition, oui. Directeur militaire, non, oui. Mbola le constitutionnel ozy izy maître Yantra, ministre de la fondation, tout le monde misy anarana satria teny verimberina zany, mba iarovana tsika tsy ho tapaka ny budget, oui. Efa vaovao zao. Il faut savoir inona ny tena tiatsika. Ohatrany hoe rehefa miarranger atsika le vaovao, de efa vaovao tsika zao. Rehefa mandeha am'le vaovao, alaisary le zavatra vaovao, tsika mbola anatin'ny continuité de l'État, tsy maintsy ajana constitutionnalité. Tsy fantatra tsony zany cacophonie totale ny fahitanay azy aty ivelany, ataoko hoe ivelany, ny zava-misy ao Madagasikara ka on sait même pas où mettre les pieds. Raha marina le teny lazainy mpanao gazety mivoaka amin'ny Facebook iny hoe mandeha ny ambony atody aho izy ianao monsieur le colonel, mon colonel, justement satria voatery ianao mitsingitsingina satria lasa manao onao zany hoe andraso no asinanana kely eto, asinanana kely eto. Non, taboula rasa zay no andrasan'ny vahoaka aminao. Taboula rasa tonga de bulldozer de miala daholo ty fotaka ty, miala ty onaona ty, miala ty kesika ty, alaina ny vato malao de alaina zao de andao. Fa tsy hoe andeha tsingitsingina kely hoe afa-po ve nareo Gen Z tam'le trano vaovao tsara tare teria nanaovana sika andraisana fety izy isainy izy iny. Le trano mora sa tsy haiko tsony filazazy iny. De makaty ndray de hoe ahoana nareo forosy tsy voavakory le forosy tonga tany ny colonel handeha maolana, zareo mandray an'le tanora de go, ny sasany mandoro ny préfary ambadika ary, tsisy zavatra voava fa lasa tip-top ny zava-misy eto, tip-top. Zao ndreny ary dia difotra ao anareo, tena miteny aminao mon colonel, ampitiavana. C'est une stratégie pour vous inonder de problèmes. Ho difotra ao ianao, ho sempotra ao ianao, de tsy ho tadidinao tsony lay fanamby ny fanarahantsika, ataoko hoe tsika eto jasy ny vahoaka, hoe hametraka fototra vaovao. Za zany am'izao ora sy fotoana itenenako zao tena misalasala ny isin'le assise. Ary raha hisy io assise io, ny atahorako amin'io, mifona fa j'ai rien contre quelqu'un, fa c'est une affaire d'État, de ho vitany ministère ny refondation io zavatra io. Azafady, tsy raha ministériel ty refondation ty fa raha pirenena. Ka sao de hoe nareo amin'ny ministère ny refondation efa misy zavatra niketriketrena ato fa ho lanineny amin'ny ateny mera-pirenena fotsiny de zay tonga de eto zay de efa miteny mialoha zay eto amin'ireo gardien de la révolution, tsy zay le ny fanarana teny any trésime hoe programme ministériel ny ministre any dia ho laniny assemblée nationale de iny programme de refondation assise nationale. Mbola tsy fantatra akory ny lokon'le assise ohatrany ahoana, iza daholo ny force intervenir ao, iza daholo ny olona ikarakarany io, zay de efa milaza ataoko hoe zahay fa tsy zarery hoe aoka mba tsy ho entité limité toy ny FFKM samy rery. Pastera no miteny eto raha ohatra ka olo-kafa de hoe tsy fitiavana ny fiangonana hoe FFKM samy rery fa velaro lay mpikarakara, misy ray aman-dreny ara-drazana eto tompoko, misy ray aman-dreny amin'ny fivavahana hafa eto tompoko, fa aza feranareo amin'ny FFKM satria ilaina matsiaro ny tompokolay
Zafy Albert les CRN nomezan'io le réconciliation nationale, les réconciliations nationales le tsy andao bisou de fa mamena ny corps raha de mifanasa tongotra de vite fa le réconciliation de vao miainga mihitsy de hitan'ny olona misy volonté mbahoaka mihitsy vao miainga hoe io le mpampiava io le olona anao concertation nationale tonga de mireprésenter an'le vahoaka reny ny ray aman-dreny razana isaky ny faritra tonga de za zao se sentir représenté iny olona avy any aminay avy any anosy za avy any faritra anosy iny re olona avy any aminay avy any vatifitinana ozy za zany iny fa tsy hoe FFKM za tsy j'ai rien contre le FFKM fa tonga de ohatrany hoe amiko efa discriminatoire sady vao miainga le débat de hoe FFKM mikarakara na tiatsika na sy tiatsika tsy maintsy mifampiahiahy itsika hoe bon izy moa tsy malala fa ny FFKM de ao anatin'ny tantaran'ny firenetsika efa nisy problème na resaka loyauté am'ireo membre ny FFKM reo donc mialatsiny fa tena resaka objectivité tsy misy resaka amina tsisy légitimité mihitsy raha izy rery fa raha hoe FFKM ok mais pas que ny slamo aiza tsy hitako ny ray aman-dreny ara-drazana aiza tsy zay ny natonga anay manao miezaka mireprésenter par dénomination ato samy hafa tsy hoe fitiavana hoe gaka zao nareo ina ny arahako amin'ny zakadala entre guillemets ozany sasany olona mpiteny ratsy iny ozany sasany mialatsiny amin'ny tena fa mamerina ny tenin'olona olona agnostique aty ben justement le izy tsy fandaniam-potoana hoe on peut dépasser nos différences hoe ianao mostanina zao io solo tenan'ny communauté musulmane inona ny problèmako aminazy firenena ny resaka eto enjeu national ao zao misy olona agnostique tena hoe tsy mifankahazo hevitra mihitsy sur le plan convictionnel nefa manina afaka miaraka izay ne le éducation tiana ampitaina sady vao miainga le garde de la révolution izay tsy miambo hoe zay ny mahay indrindra fa mba te anome lesona atsika hoe azo atao ny manadiny différence ao anatin'ny fotoana fohy raha te hametraka base tsika io zany tsy hitanay fa hoe efa any zay mila zavatra Saint Thomas zay mila zavatra hita maso kapahitana fa tsy hoe efa any ny vola efa non tena mila zavatra hoe tsy misy resaka misy hatreto ka zay zany zavatra anankiray ka eto zahay tsy hoe koa zahay no mahay no izy tsia misy moany efa mamoaka resaka hafahafa hoe domaine tsy voafehinareo reo tsy hainareo satria nareo vao novice justement hoe ny problème hatramin'izay zany de nametraka anareo taminay hoe vitanay elite io fa matoky anay nareo de natoko tokoa zahay vahoaka de napetraka taminareo elite ny zavatra kanjo noentinareo taiza zany le firenena de mailo zahay tsy mahay raha zay sanana za aloha anatin'le sanana hoe ohatrany tsy matoky an'le elite anay tsony satria zay natoky an'zareo ireo olona nianatra la crème de la société reo olombe ao amin'ny tanàna anay de fa eny tompoka nandeha ny régime anankiray to any akady any nefa olo PhD daholo izy rehetrarehetra nandeha ny régime anankiray any akady nefa olona navita Harvard nandeha faran'izay le sanana hoe ohatran'ny hafahafa izy zany fa ndao mba hisolo tena anay sanana ohatranay koa ty firene ty fitondrany ty voatery zany zay nanangana le mialatsiny aminareo raha lahako sy ray aman-dreny isany voatery zay nanangana le fikambanany garde de la révolution un peu de sanana nitambatra hoe ndao tsika hitambatra fa ohatrany raha mahay aby mitondra nyty baolina ty solo tena fotsiny zay ka justement zay tazanareo reo olona misy aloha manampahaizana amin'ny toerany fa misy olona maro miara-miasa aminay any reny article avoakanay reny tsy fitiavana tia hamoaka ohatra rehetrarehetra zay hitanareo dia misy olona ao ambadika ao spécialiste mahatsapa koa hoe voafitaka hatramin'izay de zareo mialimenté aminay na documentation na information misy zavatra resako matsy rehefa avy eo fa mbola odiko ny resaka tamin'le resaka nidirandreo planina frantsay teo iny nandeha ny resaka tamin'iny hoe tsy violation de territoire iny tsy extrafiltration misy olona spécialiste ao anatin'ny aviation no resaka aminay ary manome ny atao hoe définition sur le plan aviation sy ny tena politika ny politika zany de ekeko hoe mety nisy fifanarahana tany ambadika any déjà ça c'est un peu bizarre hoe fifanarahana tany ambadika tany de izy nanome autorisation ok ka ny fifanarahana rehefa misy tsy maintsy manaraka procédure angambany zay le firenena tandalana ekeko hoe ny diplomatie ambony indrindra fa ny diplomatie ngambany tsy natao anitsakitsaka ny lalàn'le firenena
raha tsy diso aho na za tsy mainy niny ity de mba nantany an'le responsable an'le abakabaky le Madagasikara zay fa tsy hoe zay manao podrevitra eto hoe voaja ve reto tsy atopoko ka tsy violation za satria nanome alalana iranina ok aiza ry le taratasy manome alalana fa mahazo miditra eto ny roplanina ny rano na roplanina miaramila ce qui est une violation de la convention de Chicago zay napetraka mazava tsara fa tsy zany mamorona zany napetraka ty responsable convention de Chicago io zavatra io article 1 et 3 hoe raha vao miaramila roplanina natafika no tonga eo a dia manambara hoe invasion zany de hoe ka nisy fifanarana peu importe na nisy fifanarana tany hoe mba hampisy an'izao efa nisy an'ilay documentaire nataon'ilay journaliste Dimitri tsadidiko anaran'izy iny Dietrich momba ny zavatra iny a position anazy iny izy nanao investigation fa peu importe hoe nisy deal sy sisa za tsy any fa ho za hoe nanay le ady fototra de hoe arao le lalàna minimum hoe ok misy diplomatie arahana misy fahamahana crise ok mba asio traçabilité raha ohatra ka zavatra normal traçabilité ohatra zany hoe tsy voaja ao anatin'izany zavatra zany a ny autorisation ny clérance ny raha vao roplaniny tafika tsy maintsy autorisation avy amin'ny MDN hoy ny tompona za ny tena zareo fa zareo tsy afaka misamboseho aminareo de raisiko aty amiko responsabilité raha militaire raha ohatra ka privé le roplanina de ny ACM no manao ny clérance fa raha ohatra ka roplanina ny tafika de tsy maintsy ny MDN nantaniny reo tsy misy de hoe ka azo atao ihany raha ohatra ka fifana za zany tsy miditra am'le décision politique satria ataoko hoe tsy nivoako le satria za olona sanana tsy maninona fa za dia nampianarana namaky teny sy nanoratra dia nantany an'ireo olona tompony lalàna amin'ity resaky ty aho hoe ahoana mba nisy nanao an'izany ve au moins ataontsika hoe mba nisy autorisation c'était minimum des choses tsy nisy donc le fiandrianan'le firenena mihitsy ny vohitsakitsaka les souverainetés de l'État arizany responsable la souveraineté de l'État mamaly angamba anao mon colonel quel est le premier devoir du chef de l'État? C'est la souveraineté. Any misy analyse les bases. Any mampatahotra anay hoe isika manofy anao building tsara tarehy nefa le fototra brique ke lefa manao hoe donc zany a matahotra zay hoe ho souverain ve ty fireneko ty fa na ny minimum des choses aza tsy voaja lui afaka miataky ana nareo rehefa aveo hoe raha tsy hainao io hoe raha tsy haiko zay nanontaniako olona manampahaizana amin'io zavatra io za tsy hiditra diplomatie azo oentinareo amina resaka lalàna diplomatique eto tsy dirako iny fa ho za hoe ekeko misy ny lalàna diplomatique misy ny fifanarahana avolenta fa na misy ary zany dia tokony anaraka lalàna ihany fa ataoko angamba fa ohatra mba état souverain ihany za Madagascar sauf anga indépendance nommé saritsary ny misy eto Madagascar ça c'est encore une autre question qu'il faut débattre donc zavatra ohatrohatra zay le hoe ady fototra tompoko zay tsy hoe consolideo le izy ary tsy misy mampatahotra sy mahamenatra mihitsy raha ohatra ka au moins miteny amin'ny vahoaka ianao hoe zao le situation réelle ka no zao de zao a ataoko angamba fa ianao ihany no miteny hoe micomprendre anao ny vahoaka teninao zany mon colonel hoe ny peuple ny vahoaka malagasy micomprendra tokony apetraka ary zany le confiance nefany a eto lasa mampisalasala za personnellement lasa misalasala ny am'izay souveraineté zay ka tsy janonay la amin'iny a vao tamin'ity herinandro ty zao a miteny ndray vao nisy roplanina niditra ndray tamin'ity herinandro ty nisy olona nivoaka ndray teto roplanina oatra n'iny ndray de source sûre. Donc, on se moque de qui là? C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays otrany passoire? J'étais hiditra de miditra j'étais voaka de alaiko ndray ianona fa ohatra mampalahelo fa mitomany izy ao amorondava ao de anao de iny ndray roplanina very de roplanina miaramila iny de tsika manao zao ka diplomatie ka tsika le tsy afaka miteny ka ndoro anga iverina ho voazanaka tsy
hitako milana l'indépendance hitako hoe tsy mahazo miteny elahy satria ny lalana diplomatika anao ambony tsy fantatro je me pose la question donc nana les souverainetés de l'état zay mivohy ny souverainisme ato amin'ny gardien de la révolution hoe mbola manana ny zoanay miteny ve zay sanana sa iana ny tompony teny je pose la question répondez-moi fa ozonareo hoe mangina ianao fa tu n'es qu'un simple citoyen fa zay no mianatra de angina kanefa zay fa anginana zay ça veut tout dire manaraka an'izay resaka problème eto amin'ny firenetsika dia trop loatra ny elanelana eo amin'ilay justement les élites sy lay sanana misy anay de exploiter nareo io elanelana io ohatran'ny hoe tena entreteniavana mihitsy zany le antsany eo amin'ny teny monsieur Stéphane teo izy ola expert en économie tsy midoka azy fa raha ny CV de eo amin'ny 3-4 page mamaky azy foana nareo fa ny zavatra nafalanay tamy rehefa hoe hiaraka ato amin'ny gardien de la révolution de izy miara-miosina vahoaka izay ne no andrasana am'le vahoaka le vahoaka zany hoe isika nianatra ataoko hoe mba pasitra ao anatiny azy zany na de tsy navita be ahoana ny anatonatsika le vahoaka fa tsy fitahana hoe ohatran'ity zany le fahaizanareo élite ohatran'ity tanako ty lohanay vahoaka sanana ohatran'iny ahoana ny ampidiranareo an'le fahaizana be nareo sy retraikefanareo ao anatin'le lohanay ohatran'iny izay le effort ao anatin'ny fitondrana mety tsy tafita daholo fa mba asivo mba tezao zahay io teko ohatran'izay tezao zay anaraka lalàna tezao zay ahay lalàna fa ohatra fananina mihitsy zay tsy ahay lalàna mba hatonga anareo hanao zay tianareo atao zay le fitondrana eto zany fitondrana hatram'izay hoe avelao reo tsy ahay reo dia tsika no mitanisa lalàna araka lalàna zao araka zao zay raha tsy mahalala koa re misy ve zany lalàna zany de io zany mba tokony hoe eritreretiny daholo hoe ahoana ny fomba hitezana le vahoaka amin'ny resaka fahalalana ny zoany sy ny droany matoa zay manao zany tsy hoe tianao vaky batsilana hoe laza secret tsy secret zany tanitsika tia manana droit ngamba ohatranao an-tranonao hoe misy vahiny tsofoka ny tranonao de hoe mangina elahy fa tsy manana droit elahy ny tany izy fa ekeo fotsiny miditry ny tranonao zany izy de sokafa ny volaninao de haniny ny lokanao de lasa izy mandeha de mila mahay mandray vahintsika bien sûr kanefa tokony mba anoncenao amiko isy vahiny ho avy eo ohatrao ny paoziny ohatrao ny anarany avery ananiny izy fa tsy izy no mibaiko anay tonga de hiditra ao anatin'ny tranonay de farany de apety amin'ny ny namana ny fitenenina le resaka teo hoe inona zany nilana lay fanjakana nilana an'lay fanjakana amiko dia am'izao de hoe tokony avy hatrany de tena io resaka asizo foana no antony resaka maraina atoandro hariva tadidiko any tam'ireny na ataontsika hoe tsy mostana afaka manitsy ary diso tam'ireny na ataontsika hoe tsy tateraka ary reny le hoe forum régional mba nisy au moins nisy tam'ireny hoe forum régional de fa nandany fotoana satria tsy mora je suis d'accord tsy parfait le izy misy tsy faly fa mba nisy fa tia tsy mbola mahare calendrier atreto hoe rahovina siosion-dresaka any amin'ny couloir ny modalité an'le izy ny procédure ny thématique je vois même pas la couleur après on va nous faire avaler la pilule hoe ka fitiavana firenena de matoky anay fa zay fa nametranareo fitoza non on signe pas une chèque à blanc zany fantany hoe aminay hoe ny rôle ny transition de hoe andao hiaraka ametraka an'le fototra de inona le fototra isika miara mifidy an'le vato hoe ty le vato malao atao eo ty ny angady ty le tany ty ny vary ny mpiasa ndao am'izay rovina le daty zay zany nanay no raha ataon'le sarisary tsotsotra izy fa tsy hita teknika be fa tsy ajarako no manazava an'izay zavatra zay de farany de ajanoko ny afa lava be ny teniko de hoe ohatrany lasa saina kely ny fampiresaka zay dimy rahalahy mianaka teo ohatrany comme par hasard mivoaka ny eny miasa aloha ny tompona andraikitra za tsy mandany zany le hoe tandremona fa ho avy ny cybercriminalité tsy azoko hoe pourquoi misy hoe tandremo za ve tsy efa normal ny firenena rehetra ny sécurité tsy maintsy misy zany fa ohatrany tsy haiko c'est quoi le message à transmettre hoe tsy afaka hitentsony ve zany manomboka zao
raha tsy diso anisan'izay le nitabatabatsika teny amin'ny 13 mai ka za zany mangataka ho an'ny responsable ny cybercriminalité ministère de l'intérieur manaova communiqué mazava ianareo apetrao les règles de jeu inona le atao hoe atteinte à la sûreté de l'état inona lay atteinte à la sûreté ho anareo influenceur rehetrarehetra or zalahy azafaly fotsiny vendredi magnifique fa hoe fandrodana rajoela sy ny namany misy mety zavatra ty le atteinte à la sûreté de l'état de atao gadra mostamina sanatria zany gadray le faly satria atteinte à la sûreté de l'état tsisy définition hoe fa karaha nanao teny tsy de nafinaritra anahy mostamina de andao anao miditra izy tsipika mazava ohatra ny olo anao baolina hoe zao ny atao hors jeu zao ny atao hoe main zao ny atao hoe penalty amizay zay mitandrina rehefa manao baolina fa zao mampitandrina anareo fa hoavy criminalité tonga de ohatran'le compris zany mandeha aloha fa tsy ny éducation ka zay mangataka hoe omeo le fitsipy-dalao de ataovy mazava de am'izay fotoana zay koa nareo koa mila contrôlena fa tsy hoe nareo no polisy be mampitahotra eto nareo koa voafeny lalàna fa tsy zahay vahoaka ihany feheziny lalàna ka izay le ady fototra le fototra zany hoe ivereny tompo lay mifanarahana fa tsy fanovana lohan'olona ny natao teto fa fanovana fomba fanao tsy mamely ka mahatonga ny olona mitsangana tao anatin'ilay tolona sora to meko any mostana ka mafiteny nareo otraka izy fa lava loatra misaotra paster tohizako fotsiny zany le izy satria voateny teo hoe maromaro izay mbola ampatsiahivina ihany zany ho anareo mpitondra vao tsy ampiray volana akory zany tena niady zany fahafana zany tsika ataoko tsika na de zay anisany efa taona maromaro ihany zay nanomboka de nareo ny namarana de zany fahalalana zany anisany fototra ny adivantsika foana anisany ady clé ny adivana tamin'ny fitondrana rehetrarehetra nisy raha mahatadidy tsara hoe zany 91 zany vao ny grève zany noho ny fahalalana zany zany nitondrana le ady tam'izany satria voateny hoe dictature zao hoe de andeha tonga zany 2001 2002 zany zany mbola ady fototra ny adivana koa zany fahalalana zany nefa ny fahalalana nisy tam'izany fotoana mba efa hita hoe hita taratra hita soritra misy ihany tonga ny 2009 mbola zany fahalalana miteny zany ihany adivana ohatra zany koa tamin'ny 2018 raha tsy diso fa magaga zay tonga eo am'le fitondrana io ny zavatra enjehana voalohany idina satria maninona vao nitenentsika hoe vao tsy ampiray volana akory zay mbola tsy mikatona ny fery iverenako ihany koa am'le resaka hoe inona moa le refondation takiny raha refondation moa raha miteny vazaha izy hoe refondation ny ilaina raha misy tokony zavatra telo vazaha 3 heures zany tondrana anazy ny rupture ny réconciliation ny répartition inona moa nazavako anazy ny rupture zany hoe tokony ho isy assainissement ny ao amin'ny assemblée ny institution rehetrarehetra ny réconciliation zany ahoana ny anaovantsika ny construction ny pacte civique de mifandray amin'ny tantarany firenena sy ny vahoakany ny répartition io ny olana matetika hoe décentralisation hoe ahoana ny redéfinissentsika amin'ny partage du pouvoir zany raha miteny gasy zany izy bon manahirana ihany satria refondation teneniko teo amin'ny 3 heures izy amin'ny teny vazaha rupture réconciliation répartition de ny amin'ny teny gasy indray izy ataontsika hoe 3F
faharavana, fampihavanana, fizarana. Ahoana ny itondrantsika an'izany rehetrarehetra zany? Zany zany ny olana. Nefa mihazakazaka ny mpitondra manangana fitondrana zay manenjika ny zavatra tsy tokony mbola enjehany. Izy hozy pasteur teo hoe lasa ny affaire courante. Tena miala tsiny na de am'le teny pasteur hoe na tsy de mahay ninina zay tsy manam-pahaizana firy zay am'le kely fahaizana fa mba misy zavatra lôjika ihany amin'ny fiainana. Zavatra lôjika zany zay ny anisan'ny mampisongadina ny malagasy hoe sao de mba tsy mety, sao de mba tsy hisy, sao de mba tsy tokony hoany. Zay ny misy ahiahy hoe lasa manana fomba fijery anareo ohatran'ny hoe opposition zay rehefa miteny fa ahiahy tsy havanana. Dian'izao ve efa manenjika amin'izany fahalalana zany tsika. Misy publication Andranabavy Vanessa Manonga moa ohatran'ny partageko tamin'ny maraina zay hoe efa tsy mahazo manangan-tanana intsony ozy. De gaga. Fa tsy zay rery miteny an'izany zany, efa be de be mahatsikaritra. Efa tsy mahazo manangan-tanana intsony zany. Tsy mahazo miteny intsony zany. Izy moa ozy tsika teo amin'ny maha juriste kely ny tenanay inona moa ny régime juridiquen'izany? Cybercriminalité na amintsika mba bien défini ve le izy sa zay miteny amin'ny Facebook de cybercriminalité? Matetika koa moa ny journaliste anaovan'ny zareo anazy hoe fausse information de cybercriminalité de atteinte à la sûreté de l'État. Zay. Tsy zay kosa ve mba hoentitsika koa hanarenana, hanarina hoe andao hodinina hatraiza ny fahalalan'ny malagasy. Aizany mitsikera, aizany manopa, aizany maniratsira olona. Tokony misy définition ihany zany. Mbola miresaka refondation ihany tsika am'izany hoe magaga ihany ozy namana faly teo hoe maninona natao anarina ihany ve tsika, anangana ihany ve tsika atao ministère ny refondation. Ampanahy de le ministère nomenareo am'le toerana koa magaga satria tsy adinitsika fa anisan'ny fototro zao olana zao koa ny 2002 nefa anisan'ny nandaniana vola tao amin'io firenetsika io ny résolution 2002 natony niteraka zany 2009 amandraky ty androany. Anisan'ny be de be ny mpitondra tao amin'io fitondrana teo aloha tamin'ny Rajoelina victime ny 2002 anisan'ny mamaly faty na tonga n'io olantsika io. De androany ray amin'ny ministère de refondation miala tsiny tsy miady amin'ny namana team rehetrarehetra koa fa fomba fijery zany. Maninona juge parti nitondra an'le ministère fa tsy natao ho cellule le izy. Tadiditsika tamin'ny feuille de route 2009 nandaniana vola ny fananganana ny FFM. Firy taona ny membre ny FFM nomena an'le résolution rehetrarehetra na conseil ina moa conférence sommet ratsiraka sy ny tariny tao amin'ny FFM tena nandanimbola reny olona reny. Aiza ny vokatra navokany, aiza daholo reny olona reny ve mba consulter am'izao. Tsy tokony jerena akaiky zay ny mahatonga hoe tsy opposition zay fa mon colonel mety tsy tenen'le olona manodidina anao am'izao fotoana atsika miteny zao zany hevitra zany fa ho terena fotsiny anao anaraka hoe ndao fa ty ny olona rehetrarehetra ireo andeha hiazakazaka hanomana ny
élection any andaniny poulain any nefa mbola veriko ihany a nampiteny nampidradradradra hozy antsika zay hoe amin'ny président Ratsiraka hoe tsy vahaolana io fifidianana atao eo Madagasikara na inona na ny modalité hitondrana anazy fa tsisy nihena mbola hiverina amin'izany tsika de mbola hiverina amin'ny krizy fa mino sy manan-tena mbola manam-potoana ianao colonel ianao mbola andrandrany vahoaka malagasy raisiny andraikitra misy fampitahorana manko misy ataon'olona koa zany ny teny raravanao io institution io hitanay hoe président hoe ho tonga ny sanction ny communauté internationale tsy zazakeliko efa nanaiky izy efa niditra nanaiky io anao hitondra n'io firenena io am'izao efa manaiky koa ny vahoaka malagasy ny mpitolona hoe ianao colonel hitondra an'io mitehaka daholo ny olona fa maninona ianao mbola misy maneritery anao hoe raha tsy mandeha ato anao de tia ny lalana de raha tsy zany de tsy voaka ny vola tsy mety am'le tsy fahaizanay zay tsy mahay ninina ozy pasteur teo hoe mahatonga zay miteny fa aloha ihany mba miteny a toy zay manaiky be fatany de mitehaka rehefa tonga am'le point de non retour de hifanometsiny de hifankahala koa de hifanenjika zay foana zany a ny cercle vicieux misy eto amin'ny firenena zany de mbola miangavy ho anareo miseho manam-pahaizana be manodidina le fitondranao mba aza tolorana vato mamay colonel aza toro lalana tsy tokony andehanany ny colonel miangava anareo namany rehetra hitondra hafatra any aminy fa hoe mbola tsy tara zao mbola vao tsy ampy ray volana izy ho namana faly teo inona mampiazakazaka aza diny fa mbola be de be tsy maty valavo an-kibo ary mbola danger imminent ny fampiadivana ny samy malagasy satria ny décision omenanao mon colonel ny hevitra omenanao andraisanao le décision a matetika tato ato ny jerenay ampiadiny samy malagasy ary ararotin'olona satria raha nijery ohatra nisy publication zay androany hoe maninona ny pièce ny moteur avy any Tamatavy miakatra Antananarivo amana ny olana ny délestage ao Antananarivo ho anay tsy mahay ninina mety mandray zainy amin'ny zavatra hafa maninona ny mpianatra any Diego mitady trano sahirana tsy misy trano fonenana tsy zarizary de ny Antananarivo omena ny trano mora zay amin'ny appartement raha tsy diso amin'ny valeran'ny miliara tsy fantatsika koa ny procédure nakana an'izany efa misy tompony dirana tsony efa misy tompony en plus ka zay ny teneniko hoe tsy fantatsika koa le procédure nidirana am'izany a tsisy didim-pitsarana mivoaka tsisy réquisition tsisy inona fa tonga de décision fotsiny mampiahiahy zany zany ohatra kely fotsiny fa be de be ny azo teneniny fa mila mitandrina ianao mon colonel mila mitandrina amin'ny décision raisiny satria zaran'ny olona ary zaran'ny sasany ary ianao manome munition ity firananao satria zao malagasy zao efa tsy mifankatoko zao mifampiahiahy zavatra kely fotsiny
dia lasy io. Hozy ratsiraka zay koa averiko foana ny tenin'izay ray aman-dreny zay manko ataoko référence foana amin'ny fiainana. Mora ny mandrehetra an'io fa mamono an'io afo mety tsy ho vitatsika dia ho aizatsika tsika zavatra ilina itsoka izy. Tsy ohatran'ny hoe any Afrika misy frontière dia andeha hiverina ary andeha aty hifamono. Ary misy efa vonona amin'izany io, tsy rarahany zany raha vao misy tombotsoany. Dia na ny vahiny na ny malagasy misy tombotsoany tsy maninona na mifamono. Amin'ny ary tsy zarany ary atsika rehefa avy eo mifamono dia izy mihinana ny ataony ihany. Zay ny antony mbola mampijoro zay, zay mampatahotra zay miteny hoe andao hiteny ihany. Ninona ny menasy azo eo, cybercriminalité, ininona tsy maninona. Rehefa zay moa ny azontsika hamehezana hoe cybercriminalité ny zavatra teneninay, tsy maninona. Ho an'ny firenena zay, ho an'ny tanindrazana zay, ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy itenenanay fa tsy ho anay manokana. Ameko any havana sasana ho fitenenana misaotra. Merci Mostane. Tsy haiko izy aminareo mianaka no ndraiky tenenina raha ohatra ka misy réagir ve sa zafady manokely an'izay voalaza teo zay mialatsiny fa izay fandraisana fanapahan-kevitra ataontsika hoe marina fa tompon'ny teny nareo tompon'ny fanapahan-kevitra fa tokony fampirana ihany ny fandraisana fanapahan-kevitra. Tokony misy concertation zany eo anivoan'ny tokony na communication mandeha mba ho fantatry ny vahoaka. Raha nandray fanapahan-kevitra tonga dia satria zay ny akaiky teo aloha tonga dia iverenako alohan'ny andehanako amin'ny hevitra manaraka ny hoe nanomezana ny trano mpianatra. Efa fantatritsika angefa ilay firenena fa latsaka tanteraka donc tafiditra ao anatin'ny plan zareo ve ilay izy na ahoana hoe omena andreto ve dia angina dia tsy hiverina an-dalambe intsony, tsy fantatra. Ataontsika ohatr'izao iny satria tena vahaolana ve ilay izy raha ny fahalaviran'ny toerana raha iny ny resaka sy ny etsetsetsetra ny fomba andehanan'ny mpianatra. Jerentsika fa maro nge ny zavatra olana tokony azo vahana koa eny amin'ny sehatry ny anjerimanontolo eny. Inona moa tsy hanadiovana tanteraka ny trano ipetrahan'ny mpianatra eny mba tena manara-dalàna mihitsy mametraka fe-potoana hoe ho avy zay amin'izao ka ho anareo izay efa tsy misoratra intsony atao amin'ny lisitry ny mpianatra tokony hahazo ny trano dia aoka nareo mba hiala amin'izao fotoana izao. Lalàna zany ary tokony mametraka an'izany ary tokony hanajan'izany le vahoaka. Fa tsy hoe zay efa 4-20 taona dia taona namorona tokantrano sy ny sasany ary angamba efa misy zafikely mihitsy ao anatin'io amin'ireo tranon'ny mpianatra ireo ka izay zavatra zay zay le hoe mandeha migoragory ka isika vahoaka mihitsy raha te hanana Madagasikara mivoatra tsika, raha te hanana Madagasikara iovontsika, isika koa mila manaiky le apetraka, mila manaiky ny teny apetraka tsika rehefa mbola mitondra makany amin'izay hoe miara-mizotro zay le izy. Fa raha tsika migoragora dia zarany ary tsika goragora vao maika tsy mety zany. Eto zany dia te hisarika ny saintsika vahoaka ny amin'ny hoe fametrahana an'le ady fototra zany. Raha mandinika isika dia efa hita efa lesoka teo amin'ny firenena amampolo taona maro hatramin'izay ny ataoko hoe le efa nolazain'ny pasteur teo indrindra hoe misy ekara lehibe loatra. Elita ny tenin'ny itondrany anareo teo satria kosany dia tena tsy rariny mihitsy ny elanelan'ny karama farany ambany misy eto Madagasikara sy ny karamanareo mpitondra fanjakana. Raha tena asa fanompoana firenena ny ataontsika, raha tena asa amin'ny finiavana sy ny fitavatandrazana ny ataontsika, tena vitanareo ve misitraka miliara isa-taona dia le vahoaka ampitsetsafina fotaka. Vahoaka eo akaikinareo dia nareo ery hoa fotsiny. Tena manam-panahy maha-olombelona ve nareo? Ilay maha-olombelona mihitsy zany mila apotra eto. Olombelona ve? Raha jerentsika fitondrana mifandimby teo
fa maninona moa misy olana foana tsika misy ady politika ady seza normal la izy satria vola be kosa ianaoko izany tsy teo ao tamin'ity tetezamity tsy ity ny fotoana tokony nanovana zany rehetrarehetra zany de tamin'ity ara mbola mena fotsiny le toerana ko maika moa fa tsy andray na aveza izy na aveza tonga any Madagasikara izy vola ioko izay io toe-tsaintsika io vola io mamatotra atsika io fitiavam-boninahitra io mamatotra atsika sosikevitra mba raisinareo ao amin'ny fitondram-panjakana ao fotoanan'izao ity tetezamety ity atotsika no maka fanapahan-kevitra rehetra raha te hiova mba ho tohizany le fitondrana manaraka amin'ny fandimby aenao tompoko io vola io aenao ny karama sy ny indemnité-andreo manomboka any aminao voalohany indrindra ny président de la république midina hatreo amin'ny premier ministre raha manaraka izay ministre rehetrarehetra nareo député ireo directeur place politique rehetrarehetra reo vola tsy tokony tsoforoana no hoaninareo tsy mba misy enatra sy fanetretena kely akory amin'ny fiarahamonina le malagasy mitrongo vohomana ery faly ery nareo mijery an'izany nefa raha ny karamanareo ny ena amin'ny farany ambany mba misy zaraina ho any zay mba mikarama farany ambany tsy aleo ve mba miara-miakatra amin'ny vahoaka raha tena tia tanindrazana nareo dia zany tokony ataonareo raha tena tia vahoaka nareo dia zany fanapahan-kevitra raisinareo fa tsy faly ihinana nen'ny olona atrembohan'ny olona nge reo hoaninareo reo ireo vahoaka ireo patron anareo aleo mba samy eritreritritsika teny atsipy ty teny atsipy ampiralahina mihitsy ny fa ny maso no jerena fa efa tsy rary mihitsy ny zavatra misy eo amin'ny firenena akoatran'ireo fanararaotana sy fangalarana isan-karazany aleo aloha tsika hiditra atao amin'ny ara-jariny hoe aleo mba samy manetry tena kely aleo mba ahena ary le karama alaina le indemnité inona avy le ao io moa mbola raraotinareo amin'izay fotoana izay dia eo tsika nahita hoe izany tena tia tanindrazana satria imenimenina daholo nareo mpiady sezy ireo imenimenina daholo manino ty ny asorona manino ty ny ahena zavatra azo tanterahana tsara zany ary zahay dia manana ny mpahay lalàna sy ny mpikirakira mahay fikirakirana ara-bola momba an'izany afaka tanterahana tsara zany tsisy lalàna mame mihitsy hoe tsy azo ahena ny karama ny mpitondra fanjakana isan'ambaratonga azo alena tsara ary azo alàna eny indemnité anareo satria io fototry ny olantsika malagasy hanika miazakazaka mianatra mba ho tonga député na tsy mianatra akory ara moa député dia efa lasa miazakazaka hianatra mba ho lasa ministre mba ho lasa filohan'ny république satria any ny vola tsy mety zany ka mba ialantsika amin'izay dia zao mitodika any aminao Andriamatoa filoha Andriamatoa Mikael hoe aleo atomboka ilay politika amin'ny fitsitsiana nalaoko ny vavanao re tompoko aleo tsy atao kobakambava fotsiny fa aleo tena ampiarina amin'ny fiainan'ny firenena le izy ka raha tsy manomboka any aminareo ilay politika amin'ny fitsitsiana dia le efa mitsitsy any ve mbola ampitsitsianareo le ho tsitsiny ary efa tsisy sao dia mba tsy rariny ka zao efa nandeha teo le sosikevitra fa averina ihany ahenao le karama ahenao daholo le indemnité aleo andeha mangarary tsika ny ilazana an'izany mba hafantarantsika ny olona tena tia tanindrazana andimbo-toerana rehefa eo fa tsy hazakazaka ho amin'ny vola faharoa manarakaraka izany ahenao le isan'ny ministera fa io dia budget aparitaka fotsiny fizarana seza fotsiny misy ministera maromaro tena azo atambatra fa maninona ny atao ohatran'io le izy dia ianao raha mbola nanampy anankiray indray dia farany dia mba mila mailo ihany tsika amin'ny sosikevitra tsipin'ny mpanolo-tsaina fa raha mbola misy le mpanolo-tsaina teo aloha mbola ao ambadimbadika ao Andriamatoa filoham-panjakana tsy anantena Ramanjary izahay miala tsiny fa tsy anantena Ramanjary izahay satria raha naombony nataony tsy ohatr'izao tsika tsy ohatr'izao mihitsy tsika ka zay mba teny atsipy kely atsipy ny teny eny am-pony malala ozy tsika izay dia anjaratsika rehetra mieritreritra misaotra tompoko tery vahoaka azadino manaraka amin'ny pejin'ny RGL fa eto manaraka ny vaovao rehetrarehetra sy ny ampitain'ny atao amin'ny gardien de la révolution aoka tsika mba ho tanana miara-mandray tongotra miara-mamindra ary sorokamary amin'ny lanja le atao hoe fanovana an'le fototra zany dia aleo tsika mba samy hiato fototra daholo mirary soanareo ry vahoaka malagasy misaotra nyreto namana niaraka teto mena ny hafa ny fitenenana Stéphane eny tompoko misaotra tompoko aloha azava tsara fa ny ady ataontsika amin'izao fotoana izao zany dia ady amin'ilay atao hoe système
Zany hoe le fomba fitondrana teo aloha. Le toetsaina mambotry firenena. Reo ny zavatra tsy maintsy ovana, anaovana le ady fototra. Raha jerena ny politika mpanjakana mikasika amin'ny fampandrosoana, natolotra ny mpamatsy vola mahazatra toy ny Banque mondiale sy ny FMI. Nanomboka tamin'ireo programme d'ajustement structurel tany amin'ny 7 de nandalo DSRP, DCPE, de Madagascar Action Mampy, de avy eo IEM. Natao daholo reny atao inona? Azona maka vola any amin'ny FMI sy ny Banque mondiale. Zay nataon'ny mpitondra hatramin'izay. Kanefa nanisa ny cinéma hoe hanao assise nationale, na concertation nationale, na réconciliation nationale, de olona tsy représentatif akory no nandray anjara tam'le izy. De rehefa azo indray le vola, de tsy mandeha any amin'ny lalana tokony alehany le vola. Nefa ny avy eo averina le vola, de tsy voaloha satria nahoana? Tsy mandeha ny arim-pirenena ankapobeny Madagasikara. Ka zay zany tokony hoe ajanona angamba an'izay, zava-dehibe no anaovana an'izay. Inona nefa no zavatra tokony atao? Zavatra tokony atao dia izao. Voalohany indrindra aloha ny mpitondra rehetrarehetra na ny senam-paratonga na ny amin'ny faritra dia tokony alala ny olana sy ny filan'ny vahoaka any fotony. Satria na ny statistika range rehefa hanao ny fikajiana amin'ny produit ny arim-pirenena ankapobeny ange tsy ampy. Sady manao zany statistika zany lafo be. Raha hanao kajindray hanao modélisation, tsy tonga de hita avy hatrany keo le izy. Fa tsy maintsy jerena hoe manahoana ny fomba fiainan'ny malagasy eran'ny Madagasikara. Inona ny olana mianjady aminy isan'andro? Mampalahelo ange amin'iny atsimo atsinanana iny, mahita ny ankizy mandeha tongotra, tsy mihinan-kanina, mandeha tendrombohitra maro hiasa, nefa ny zazakely mbola 15 taona any anaty ala. Zany zavatra zany hita sy iainana. Marina fa ny tena nge tsy de hoe manana diplôma araka ny tenenin'ny pastora teo hoe fa ny tena nampianatra ny tena dia ny tambanivohitra, fahalalana ny fomba fiainan'ny foko 20, ny ara-niaina tamin'izany amin'ny faritra rehetrarehetra teto Madagasikara. Ary ny fanjakana tokony hafantatra an'izany, ary mbola averina ihany hoe tokony mba hojerena ihany ny feon'ny vahoaka zay mijaly mitomany. Lazaina fa hoe sambatra. Mizahatra bitabe nge tsy ampy any aminy. Raha ny tokony ho izy efa nisy amin'ny projet tetikasa tamin'izany hoe sekalinina. Nandehananay nakany atsimo nijery ny zava-misy, ny fijalian'ny mpampianatra, ny toeram-pianarana tsy zarizary. Raha ny tokony ho izy dia ny mpampianatra sy ny mpisabo salam paramedy reny ny tokony ampiny reny, tokony ampiakarina ny karamany reny. Satria manao ny antsio zavatra izy. Mahita mpampianatra tena mihoatra noho ny ora ampianarany, ny fanaovan'ny fanampiana ny asa, manao préparation fa tsy mipetra-potsiny, manao investissement mihitsy amin'ny fampianarana fa tsy hoe miandro fotsiny hoe mandray vola isam-bolana. Ka zay zany zava-dehibe. Raha hanao assise nationale ntsika dia tsy tokony ohatran'izay niseho tany aloha intsony. Ary zany fahalalana ny zavatra iainan'ny vahoaka zany isan'andro, ny olana mianjady aminy, dia izay no azotsika mametraka toe-karena ho lova iombonana.
fa raha tsy manao an'izay mifanjakana dia tsy hitako hoe andeha ho azy tsika na hoe aloha ajanona mihitsy ilay fanavozana. Zay zava-dehibe zay hetsika tokony atao zay. Raha ohatra resaka toe-tsaina taloha, amin'izao fotoan'izao tsy toe-tsaina intsony fa tonga dia hoe iova fiesika sa tsy, anao sa tsy. Zay zany no zava-dehibe tokony hojerena. Ary amin'ilay hoe aty fototra tsy hoe faniliana an'izaniza fa zany aty fototra zany ange zava-dehibe. Raha jerena zareo Maorisiana taloha tany aorianantsika, zareo Afrikana tatsimo tamin'ny 90 tany aorianantsika, amin'izao fotoan'izao tsika mifarahidiny indrindra. Afaka atao ange mifampiraraha ho an'ny olona zay tsy nanao taty ato amin'ity fireneny ity. Ohatra tamin'ny Maorisy ohatra, raha isan-jaton'ny ataontsika hoe vazaha fotsioritra tany Maorisy angeka mitana ny toe-karena manana ny toe-karena mifehy ny toe-karena 100 isan-jato e. Dia nisy fifanarahana tsy maintsy miresaka, tsy maintsy miaino, tsy maintsy manao répartition, dia napetraka ao anaty lalam-panorenana. Raha Maorisy anao miteny manao hoe rasista ny sikara tokony anao dia eo ihany dia migatra. Zay le tany-tandalana. Amin'izao fotoan'izao rehefa mifanaraka zareo manao répartition des richesses dia zao Maorisy lasa aloha. Afrika Atsimo tamin'ny andron'ny Mandela, ny fotsioritra no manjaka, ny maintioritra voailaka fa mifanaraka izy. Isy ny président de Klerk dia zao koa mandeha izy koa izy zao. Azo amboarina zany, contradiction moa mpilaza azy. Zay le fanavozana zay, apetraka ohatran'izay le izy. Fa tsika ohatran'ny matahotra anao an'izay zavatra zay. Fa na anao tsika na tsy anao, na tsika ho tafita na ho tsika ho faty. Zay ngamba ny tompoko. Tsara tompoko. Ya. Ok. Misy fanontaniana moa nalefanareo sasatsasany zay atao hoe misongadina dia hovaliana. Miresaka ny namantsika ato hoe ahoana ny Madagasikara amin'ny resaka géopolitika. Zay tsy afaka hiteny amin'ny toeran'ny olona spécialiste an'io fa misy olona ato dommage moa tsy afaka izy zay ato manana juriste izay spécialiste en diplomatie maritime. Zany hoe mahalala tsara ny secret ny ranomasina. Fa zao no azoko lazaina fa niresaka tamiko izy. Problème Madagasikara dia tsy mbola conscient tsika malagasy ny tena marina tsy nampafantarina na jambaina hoe nosy Madagasikara ozy izy. Fa focus tsika amin'ny tany, tsy hoe ratsy zany, hoe tany dadabe, tany bebe, sisisy. Fa adinontsika nosy isika. Tsika zany tsy hitovy amin'ny Burkina Faso. Na dia mitomando tsika hoe Ibrahim Traoré, ok, d'accord. Fa tiako tsindrina aloha zany le resaka hoe le statuetsika en tant que nosy. Dikan'izay ny position-tsika aty amin'ny Océan Indien zany tokony miangavy ho anareo spécialiste rehetrarehetra amin'ny resaka diplomatie maritime io mba manaova raha olona ohatra ny influenceur kely reto mialatsina tsy hoe manambany influenceur fa ampafantaranao avaoka hoe inona ny force atsika amin'io ranomasina io. Tsy resaka trondro fa io ranomasina io. Misy namanay ato efa nanoratra article ary hamoaka article ato zay ny mombany amin'io miara-miasa amin'ny mpanao gazety any ivelany. Fa hoezahanao vulgariser eto amintsika le izy. Ka mbola hoezahantsika amaly an'izay hoe horesahako izy andesy lahatra azy ny hanao karazana vidéo hanazavana io. Faharoa, fa le izy oatra fanamina misy tsy taritina any amin'le hoe nosy itsika. Qui dit nosy géostratégique. Hitatsika tsara ny zava-misy amin'izao fotoan'izao amin'ny la route du soie amin'izay karakarain'ny sinoa manova zavatra be dehibe na amin'ny lalan'ny sambo sy ny resaka géopolitika. Donc zany matahotra mafy mihitsy ny partenaire traditionnel satria efa multipolaire zao ny teny lamody fa tsy bilatéral tsony. Efa tsy le partenaire traditionnel foana no manana ny monopole.
eto azany na dia tsy maha diplomasia raha dia nahagaga fa miazakazaka zay tsy izy daholo ny olona manao reconnaissance à Madagascar. Pourquoi? Hiteninareo hoe mahay be Mikael, peut-être. Hiteninareo hoe ka nanaraka constitution, tsy fanta, tsy constitutionnel ny zava-misy amin'izao fotoana zao, manaiky anareo hoe fa ny diplomasia intérêt no mandeha dia mahay manakipo maso zareo rehefa ny intérêt dia hainy manazava an'io rehefa ahita zareo tombotsoa. Fa midiky zany tsy azo avela Madagascar amin'izao à l'état actuel ny aty Afrique amin'ny zavatra misy any Sahel io hoe io koa Madagascar fa tadiporitsaka ai azakazao malaky dia tonga dia manao reconnaissance daholo ka ny reconnaissance tsy voatery tiany ianao fa hoe tazomy sao dia hipotsaka. Dikan'izay any aminao ny baolina mon colonel, vous avez la balle dans votre main. Ny fanontaniana apetrako amin'ny colonel dia ty iza ny olona manolotsaina anao eo amin'ny resaka géostratégique. C'est là la question qui se pose. Any amintsika amin'ny baolina matoa reo mandadilady eo aminao reo daholo makasary miaraka aminao hoe iara-iasa Madagascar zay aty amintsika ny baolina. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe iza no miaraka aminao, iza ny manolotsaina anao, aiza ny rivotra mitsoka. Miova ny zava-misy eran'izao tontolo zao. Zany rehetrarehetra zany mila eritreretina daholo ka tsy teny eto zao tia no vaholana satria tsy anjaranay zany fa nazana zany piste de réflexion aparitaka eo vakina fotsiny raha natadidinareo tamin'ny 2009 sy sisa afaka miteny daholo ka tamin'ireny misy ponitra atao rehefa tsy misy ainana anao dia hainy manazava zao anticonstitutionnel fa tapitapika eo izy rehetra mireconnaître Madagascar. Tant mieux pour nous. Fa fanontaniana mipetraka hoe sao dia tsy ahatonga antsika hieritreritra hoe misy lalakafa azo ale. Fanontaniana apetrako iny zany enigma kanefa enigma efa misy karazana valiteny ihany atsipiko an'ilay izy. Manaraka an'izay miresaka hoe miverenako kely le resaka souveraineté teo mitodika amin'ny madame la ministre ny affaires étrangères madame Christine Razanamahasoa zay tena considéreko ary loloaviko atapin'olo satria ray aman-dreny be na misehetry ny ara-pinoana amin'ny toerana fiangonana misy anay nefa koa tamin'ireny afena mafanafana reny tena vous étiez une dame de fer contre le pouvoir et le régime tamin'ireny. Je vous ai admiré tamin'ireny fotoana reny hoe ça c'est quelqu'un que le pays a besoin. Tena tsoroko fa tena anisan'ny fiera taminao madame la ministre tamin'ireny fotoana reny hoe mafy ianao niatrika an'ireny rouleau compresseur nahazo anao tamin'anao panina ireny. Zao ianao voatendry ministre ny affaires étrangères, poste stratégique. Matoky zahay fa mbola anananao izay fibre patriotique zay manoloana zao situation zao indrindra manontany eto zany voaka malagasy hoe iorienté aizitsika sur le plan diplomatique. Tsy teny koa reo meo anay ny anareo satria tsy fiteny amin'ny public zany fa alitsipy any le teny. Faharoa manarakaraka zay madame la ministre angataka aho mino aho fa mety hisy mpiara-miasa aminao mare an'ity vidéo ty dia mba omeo valiteny zahay tahaka ny fanao ny tany mandroso rehetra rehefa misy violation de territoire mbola veriko ihany. Marina fa tsy anao ny ministre tamin'izany fotoana zany, vous avez le droit de demander des explications. Oui, aiza fa ahoana par quel moyen na dia ataontsika hoe par hypocrisie. Mialatsiny pasteur ano miteny dia nefany il faut connaître la réalité parce que la diplomatie c'est de l'hypocrisie politiquement correcte, n'est-ce pas? Tsisy alala zany ne, c'est secret de polichinelle. Mais tout au moins pour la forme mba tokony isy fanambarana ho anay vahoaka hoe mametraka demande d'explication zay tahaka ny ataon'ny firenena misy ny firenena mahantra fa tratran'ny violation de territoire fa mametraka question izy hoe zay dia tsy d'accord fa nisy sambo sendra ny riorio tary amin'ny zone maritime anay ka mahoana
par rapport an'le force ngezabe izy tsisy dikany fa au moins mba fantatry le fireneny sy le vahoaka aminy hoe misy ray aman-dreny mpiahy le firenena ka zay mba te aheno ny feonao en tant que ministre en affaires étrangères ny amin'io affaire zay vao resako teo io hoe le roplanina niditra teto amitsika peu importe avy amin'iza fa inigma ho anay le izy ahoana tsy tokony hametraka anany amin'ny OACI ve tsika ny organisation de l'aviation civile internationale ny am'izany zavatra zany tahaka ny amin'ny huile parson de fa fantatra raha fa tsy omeny Macron dia mba au moins aloha mba nanandrana ny mpitondra hoe mitaky ny Élysée Pars pour la forme satria ny tiako atongavana de zao psychologique le izy amy resaka fitondrana olona hoe nanao statut ateto ozy ny olo hoe mampime koa pasteur tsisy atao mais non za tsy manda moi je n'écris pas n'importe quoi sur le mur ny pageko hoe y a-t-il un pilote dans l'avion tsy resaka hoe fandanipotona izy hoe zahay te ho rassuré hoe manana ray aman-dreny mpiaro zahay manana ray aman-dreny mpitondra ny teninay zahay ohatra atsika any tanàna any manana lonaky zahay manana tangalamena zahay manana chef de tribu zahay mpitondra ny teninay après mety tsy afa-po zay le valé fa mba au moins zay mba misy ka io foana fangatany hoe manana ahoana droit de ino filazana zany droit de regard zay vahoaka ny interpellé hoe inona no fantany mba afaka miconvoqué ny ambassadeur ave mba manontany na sou pour la forme ara iarahantsika malala fa mila an'zany zany hoe mila manomboka tezaina zany reo vazaha reo hoe tout au moins mba miova le fomba fiasa hoe io fa nanontany fanjakana malagasy fa maninona vo tamin'ny herinandro misy roplanina anankiray ndray niditra voateneko teo zany naka olona anankiray fotsiny nalelety zay tsy voatery olona manana toerana ngezabe amy firenena nefa de inona ndray ny excuse omenan'zany sous quel passe diplomatique tout ça tiako tenena hoe le souveraineté le firenena zany dia amehezako azy fa efa lasa de lasa ny fotoana zahay zany raha ohatra ka fehezina amy teny tokana ny mapasika aro atao hoe zay mihitsy ny mapasika anay eto amin'ny gardien de la révolution dia teny anankiray ny aloha fa tsy fantatry nandreto namakreto fa hoe fiandrianam-pirenena souveraineté de l'état io mety tsy de manahoana l'État mety mitsilezolezo mety tsy tena ao tsara fa mba aloha hipetraka zay le afototra tadiavinay hoe souverainiste zay zany zay zany tena marina afaka miinterpréter an'zany nareo mpahay lalàna rehetrarehetra inona ny tena tongavana extrême droite ve nareo sa peu importe ny interprétation nareo fa nanay le hoe tanàna mba tandalàna mba misy lalàna ve le Madagascar sa jungle tout le monde te hanao zay tiany atao eto ka zay signal fort zay no andrasanay vahoaka aminareo hoe vao misy zavatra amy se passé de mba tokony anna réflexe nareo hoe rendre des comptes aminay io matsy zao tsy hitanay atreto ohatrany hoe ianao zao mpiasa de mangataka demande d'explication fa tara ianao tara 10 minitra makatra any amy DRH taiza la tena tara bus na ampanina ny tobilo fa tsisy angamba n'olo hoe tara de hoe tonga de miditra fotsiny de tsisy ninina de comme si de rien n'était de amiko ianareo mpiasa anay mialatsiny amy de mpiasam-bahoaka de tokony mba misy communication makaty aminay tsisy atreto avy eo nareo gaga hoe atreto sy lasa misy mamoaka tsao misy manao fake ka mahatonga an'io fake io ane le zavatra officiel la tsy misy any koa le izy tsisy prise de parole officielle tsy misy fanamarana officielle fa dia asainareo maminavina daholo zay ety de faran'zay farany asinareo mpeponareo hoe ka tsy hain'la zany fa mangina justement mitenena azy minimum na zavatra angamba zay mba afahanay mipetraka amy toeranay tokoa hoe mba eno ny lehibe anay zay fa manako tsy lehibe anay zany fa ny olona zay ao ambanin'ny juridiction zany tiako tenenina ka zay ngamba no amin'iny fa misy fantanina tonga eto hoe azo atao veo ny anana anty gardien de la révolution ty plateforme iray tena organe de consultation reo mpitondra manana ekipa manapaizana ny ekipa aloha efa vonona fa ny fantany mipetraka hoe ny fanjakana ve anaiky an'zany c'est une question tsy aty aminay ngamba ny tokony apetraka reo vahoaka zany fa any amy mpitondra zareo ve manaiky ho araha maso
zay koa aloha dia zavatra anankiray organe anankiray tokony hisy organe indépendant de suivi et de contrôle avy amin'ny vahoaka ny mpitondra raha isy zany de ngamba de tena zany voalohany ho aleloia na tsy mpanao zany ara vavako fa de tsy aty aminay ngamba ny mpanaraka ny pejy no ametraka fanontaniana fa apetrao amin'ny tompona andraikitra rehefa tonga mamangy anareo any izy fa tsy anjaranay zany zavatra zany fa tena marina ny évaluation tsy misy ny mpanaramaso misy fa dia sady juge parti ny akamaroan'ny mpitondra any ministère zay tiany atao zay tsy tiany atao izy no arbitraire daholo ny choix rehetrarehetra de zay sy zay fa lasa de lasa ataona misy manateny farany ve tsika reo de wakatitsika ny androany aloha io iteny zavatra farany bon alohan'ny anaovana veloma moa araka ny tenin'ny pasteur teo sady amin'ny resaka be de be le vahoaka surtout tanora indrindrandrindra ny tanora be de be ny tanora mianatra am'izao amiliana koa amin'io vaovao resaka géopolitique io tsotra fotsiny zarany nitondrako anazy tsy afaka hitondra tsy afaka andinika an'izany isika na ny mpitondra io na isika malagasy raha tsy misy firaisan-kina zavatra géopolitique zany mipetraka aloha ma patriotisme anao satria hitantsika fa ilona atsika betsaka ny vahiny sady voay mamba ny harem-pirenentsika raha io koa ne fananiny zalahy fantany zareo ny faiblesse-sika fitiavam-bola fitiavana voninahitra de omena an'iny le olona de lasa mitady toerana lasa mizarazara ny intérêt-tsika malagasy tsy misy intérêt général atsika hoy le niteneniko tamin'ny voalohany hoe fa lasa mifampisitositona tsy zavatra iraisana na izany na tsy zany na io resaka iry zay parsi io inona moa raha nahitatatata firy taontsika azadiny fa tana 1975-76 tamin'ny ratsiraka nahazo tana amin'ny ONU le résolution nisy firaisan-kina teo amin'ny malagasy nipetraka zany ka raha tsy io ny averintsika androany mbola miverina amin'ny fampihavanana sy io assemblée constituante io raha tsy misy fototra hijoroantsika malagasy tsy afaka andinika an'izany géopolitique zany tsika tan'olona kilalao foana tsika na ireo mpitondra am'izao misy am'izao io samy manana ny intérêt-any sasany mihazakazaka ery Russie sasany mihazakazaka ery en Inde sasany aty any Europe any États-Unis samby mitsaingotra fa rehefa le firenena lehibe reo manana ny tombotsoan'ireo reo mahay mifandamina reo efa nisy partage du gâteau ohatrany misy tenin'olona atao amintsika zay voatsela ny paritaka misy partage du gâteau fa raha isika malagasy ny tsy saro-piaro mbola faly manenjika amin'ny zavatra tsy misy dikany atsika ne alefa misy voakarama be de be eo amin'ny Facebook mandefa zavatra amin'ny tsisy dikany de any daholo mampirona ny sainy malagasy fa tsy amin'le foto-kevitra tokony ajoro iadivana anorenany ny firenena faraparany moa amin'ny teniko de tanora ny tena fototry ny rehetrarehetra am'izao tanora ny ho avin'ny firenena foana moa teneny nefa fa tanora mihitsy ny firenena am'izao satria raha jerena ny demografika misy de tanora ny betsaka fa ny ahako tsotra hoe mba hatongavana ho an'ny tanora malagasy ndao mba hoery manosika mifampandrosoana ara-toe-karena ara-sosialy ara-politika amin'ny alalan'izany fanovana sy fahamponina manao zavatra ilaina amin'ny hoe firaisan-kina io mialatsiny miteny tsy voatery hoe ny garde de la révolution nitarika sy ny zao ohatrany nanaovantsika iny tolona tamin'ny nidirana an-dalabe iny tsy hoe
tonga androany zany ny zalahy hoe andao hidina amin'ny arabe, tsy tonga tam'izany io. Efa nisy taona maro efa nifampiresaka isaka ny fokotany quartier ozatsika. Fa nisy zavatra pitsopitsony efa ela io, tsy zavatra hoe androany hidina amin'ny arabe ka nareo miteka de hoe GNZ io, tsy zany io. Fa raha tsy nisy zany fiaraha-miasa rehetrarehetra zany fiarahana zany, tsy tonga am'izao nitolona, tsy tonga am'izao tanjona zao. Ka mbola manentana antsika rehetrarehetra, aza vela tsony hiala zay. Zay efa mahazo tombony moa am'izao misy zao, mametra-panontaniana ihany hoe inona moa ny tombony azon'le olona niazakazaka ao amin'ny gouvernement io. Zavatra raha olona efa nitondra na hoe efa mahay zavatra mikasika ny administration, inona moa vola hoentinao raha tsy hoe andeha hanao trafic, hanao influence, hanao raquette. Zany mampiazakazaka anareo. Fa raha hoe vola, inona moa ny vola andeha ahodinareo kitabolam-panjakana tsy misy inona ko andehanao inona. Na andeha hiazakazaka andeha hiasa ary, hirealiser asa ary, mila vola zany. Na ny déplacement ary mila vola zany. Tsy haiko, mety misy magie, mety misy baguette magique, mety misy caisse noire peut-être. Fa raha tena hoe andeha amin'ny ara-dalàna atsika amin'ny fampandrosoana Madagasikara, tsy izao ny zava-misy zao ny ampandroso Madagasikara tompoko. Ialana tsiny, tsy manohitra, tsy opposition zay, tsy maniratsira nizaniza, fa miteny ny zavatra misy. Raha miazakazaka aka toerana am'izao raquette, trafic d'influence, mahazo passeport diplomatique moa fanaovana trafic any amintsika. Efa tsy tenenina intsony. Donc zany hoe miangavantsika vahoaka zay mbola tonga saina rehetrarehetra, mbola mahita hoe tsy amin'ny zavatra ny aditsika io andao hirahina, andao hiteny foana. Miteny ny zava-misy, miteny zava-marina, fa tsy hanaratsy olona, tsy hanompa olona. Zay manko normalement zany zavatra hoe définition cybercriminalité zany resaka arnaque sy ny tariny. Fa magaga aty amintsika fotsiny hoe rehefa miteny zavatra marina sy miteny zavatra misy lasa atteinte à la sûreté de l'État. De zay moa ny hoe fa ho lava loatra de misaotra anareo rehetrarehetra nieno, misaotra ny namana rehetrarehetra niara nisalahina natanteraka an'izao vidéo zao. Misaotra betsaka de velomina. Ya, iza mbola isanao teny farany amin'ny izy miramenaka sa? Miandry ny ray aman-dreny Stéphane raha misy lazaina izy fa ny zavatra tsotra fotsiny miala tsiny aleo tonga de ataoko mba tsy ho lava be fa tena fitiniko hoe mino zahay Andriamatoa filoham-panjakana Hajaina Mikael Andrenirina fa olona misy fahendrena ao anatinao ao, nefa ny ratsy koa tsy tery lalana ka ankinina aminao ny fanavahana tsara an'ireo zany mba ahazoantsika mametraka an'le firenena tsara fototra ka aoka ianao tsy hoenjehany eritreritra mihitsy raha te hiverin-dalana, tena afaka miverin-dalana ianao fa tsy raha izay ny tsara zavatra Andriamatoa, tena afaka miverin-dalana tsara mihitsy ianao ary ny vahoaka no ananao hiverin-dalana tamin'ny fanapahan-kevitra niraisinao rehetra. Tena azo atao zany, tsisy mahadiso mihitsy zany, mbola tsy lasa lavitra be le tsika vao nanomboka ny aingy tsika io. Fa fanairana kely satria zay koa ny vovonana misy sady malaitra tsiroa zay no manentana no misitositona lakolosy koa indray amin'izay zavatra tsy mety rehetra ka ny fotoana mandeha miazakazaka be le tetezamita sy ny fiovan'ny toetra raha rehetrarehetra fa misy zavatra mba tiana tsindriana anankiroa fotsiny farany ty hoe le asa fanaovan-gazety. Ny asa fanaovan-gazety mba ho teo meo alalana manokana mihitsy izy raha azonao ataony mba hanaovany izy ireo investigation naiza amin'ny sehatra rehetra eo Madagasikara aloha amin'izao, indrindra amin'izao situation atsika anatin'ny tetezamita zao satria ao anatin'ny fotoana ohatr'izao betsaka ny zavatra mandeha amin'ny tsy ara-dalàna. Fotoana zao fanararaotana
ataon'ireo mpanao ratsy manao ny afera malotony rehetrarehetra. Na iza na izy io nasehatra resaka multinational ary io zao fotoana zao ny anaovan'ny zareo an'ireny fitrandrahana sy ny rehetrarehetra. Fa anisan'izany mba fanairana anao sao de variana loatra tsika vahoaka koa atao miresaka politika sotr'izany ny kolokolo zao mbola mandeha foana ary mitobaka ny vola de mba fangatahana ny atao hoe raha azonareo atao fitondram-panjakana mba mandefa mpitsidika malaky amin'ireny indrindra any amin'ny douane zany amin'izao fotoanan'izao satria maro ny zavatra misy any. Tsy teny atsipy iny misy dikan'izay fa de misaotra tsika rehetra ny hianatra amin'ny farany dingane tsika vahoaka malagasy tena ifandray tanana amin'ny asan'ny amin'ny fanantenana zany amin'ny fivoaran'ny firenena ary eto zahay atao anatin'ny vovonana ny gardien de la révolution miaraka miady fototra amintsika mianakavy aza misalasala mihitsy tsika manaraka satria ho atsika ny firenena ary ho an'ny taranantsika. Misaotra tompoko de misaotra ny reto mpiara-misehatra teto amin'ny tambazotry reto. Tsara tompoko. Ray aman-dreny mare ve ray aman-dreny Stéphane sa tapaka angamba ny azy aminazy any ya amarana atsika ny amarana koa azy angamba dia misy nanoratra teto hoe andao iainga avy any fototra zay mihitsy le izy eto zany ovaly le fanontaniana hoe andao tsika ozy anao anangana rafitra anaramaso tena azo atao zany fa ialao tsika ny manao azy tsy miandra fanjakana. Ny antso zany de hoe andao atsangana isaky ny fokotany ny andro maso pirenena zany hoe tsika mihitsy zany no mila miresaka zany hoe nisy sosokevitra nataona ray aman-dreny anankiray zay hitako tsara hoe tsika tsy miandry fivoriam-pokon'olona hoe aiza ny carnet ny ranona iny asa piraisana nanao pop sa tsy nanao pop nanao lalina sa tsy nanao lalana fa andao atsangana ny vovonana any ambany amin'ny isaky ny fokotany dia manao dinika ianareo amin'ny fahitanareo fiainanareo amin'ny fokotany aza mijery Madagasikara aloha eo amin'ny manodidina anareo eo dia ny ohatrany any Suisse ny Suisse ny zarina ny citoyen Suisse ho mpanaramaso ny mpitondra eo amin'ny faritra misy azy. Raha mahita anareo endrika fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra eo amin'ny misy anareo dia ampiakaro aty aminay gardien de la révolution mba ahafahanay miaraka amin'ny proof sy ny recoupement fa tsika tsy mitorotoroka fahatany satria zay koa aleo ho tsapan'ireo mpitondra reo fa ianareo vahoaka no patron mbola veriko zay toetsainy zay isika vahoaka no patron fa tsy zareo no mampitandro hoe tsatralanga za ministre zay masy le problème any amin'ny tanàna any tsatralanga za fa za député andray fangara député anao justement mpitondra ny solombavanay anao fa tsy ianao no patron anay donc manangana anareo vovondrona na fivondronana any amin'ny fokotany informel zany hoe tsy anareo manokana tsy asiana statut fa manokana dia mifampidinika hoe ina napety an'ity tanànatsika ity tsy sisa dia tsy maninona na itonona anarinareo gardien de la révolution tsy de anina eny zava-dehibe fa atao hoe fiarahany fokotany dia miorganize mandraisa noty asivo daty asivo zavatra mazava tsara dia raha misy fekevitra hitanareo fa tena satria miainga avy any amin'ny fototra zay le fototra de angony dia efa hitanareo zao tarehanay sy zay hitanareo pejy moa zany RGL nana ny sasany manana pejy hafa mbola hoezana ny anaparitaka ny sasany nareo zay manana ny compte Facebook ny io Mostana io faly eo ny namana felana eo ny hafa zay mbola mipotra teto zay fomba hitanareo anay ny pejy RGL de alefaso de zay ny trie azy araka ndraiky koa tsy mety resaka tsy de manakory loatra tsy hoe kory zay tonga rehetra de ho tenenina dolo satria tsy ho ampy ny fotoana de izay mihitsy zany averitsika le zavatra nyteneniny ngiara tsy mandrava ny fokon'olona any amin'ny fokon'olona ny fahefana ka andao tsika nanao gardien iambina n'ity fireneny ity fa tsy andry ny mpitondro zay zany zay toetsaina zay ny tiana hipasy any amintsika vahoaka andao anao andro maso pirenena na andro maso pokon'olona tsy le miambina an'le mpanao mpamaky trano any fa misy mpamaky firenena dia anjaratsika ny mampakatra an'izay de manao relais zay araka amin'ny farany de ny farany moa zany zay nytenin'ny faly teotra ny tsindriko bebe kokoa hoe mba ampisehonay aminareo ny bonne volonté sy bonne foi anay
dia manana fikasana ny gardien de la révolution hanao karazana ohatrany colloque izay anoloranay ny vahaolana sy tolo-kevitra rehetra par secteur zay mbola ho hitanareo ihany aoriana iarahana amin'ny malagasy sasany diaspora sy ny any Madagasikara indrindra dia hanolotra zay volavolan-kevitra tsy tena promesse ty de manateny zay mon colonel osokafanao ny varavarana eo am'izay tolo-kevitra surtout am'le assise nationale raha sahirana ianao afahana manao an'io assise nationale io reto zahay tena aloha za tonga de hiteny mihitsy hoe reto zahay vatolampy azonao iankinana raha ilainao satria mety sahirana ianao mamany bozany mba za mila mamany ny jirama za mila mamany mpianatra tena mariny zany délégué le izy tsy zay koa nanao fahefana sanatrian'zany izy moa zahay fa manany anao cabinet manokana dia zay mi rendre compte aminao reto ary reto ary reto ary reto ary de ianao ihany mahita azy hoe atao am'izay le izy vonony zay asa ho an'ity fireneny ity fa zay le tentsika le bonne volonté mba tokony efa atsipinay zay nanay ny teny dia any aminareo koa ny fanapaha-kevitra zay ka fa misaotra ny tsika efatra mianada tavela zay tsy tafiakatra eto tsony moa fa ilana tsy namananjaka zao eranjaka tena niady mafy izy niditra fa tsy tafiditra izy antony ara connexion mbola tsy ndriko tsara le teo tsy mitady tambony zay mety hiteny ambonareo mitady tsy mitady tambony zay rahanao zay efa vonona any le izy matoa zay mitena zany efa vonona ato fa atsipinay fotsiny le tolo-kevitra sy matetika miteny hoe nareo tsy manana tolo-kevitra koa fa manakiana fotsiny matoa zay manakiana de dikan'izany misy ny solution zay zany fa de mandrapitafa ndray ngamba n'izy mianakavy amin'ny heriny toy zao ndray tsika mbola hoety foana moa fa mbola be ny raha dinihana ny fotoana ny tsy ampy de miraro soa tsika daholo velome mandram-piona miraro soa veloma daholo Veloma daholo. eo Miraro soa